Tokolasy tovovavy de miaravantsika isa-tokantrano indray manaraka ity fandarana arovako ny safidiko ity androany talata fa 7 ny volana Jona 2024 ny tenako Faniry Razafimanantany no miaraka amintsika ao anatin'izao fandarana izao. Ety am-piandohana tonga de miala tsiny no azonay atao satria fahatarana 30 minitra be izao any fandarantsika noho ny lafy mpanomanana samy hafa moa zany eo ihany iny fa avy aty amiko manokana zay mbola namonjy fotoana samy hafa amin'ny alalan'ny fivoriana sy ny zavatra maro hatrehana tany amin'izay naleha tany dia ny fanojo tamin'ny fitohanan'ny fiarakodia tamin'ny lalana zay nandehanana tety Anosipatrana dia miala tsiny amintsika ny amin'ny fahatarana tamin'ity fanombohan'ny fandarana arovako ny savidiko ity. Ny namana eo amin'ny lafiny teknika dia Faliramanina no mitarika azy. Mazava ho azy ny teknisianina mpianatra dia ny vavitokana tsika miaraka amin'ny aritanjona ary ny eo amin'ny lafiny teknika Ijoso ngamba no miaraka amintsika eo raha sy diso amin'ny alalan'ny feo. Ny namana any ambony any raha danseur Jean-Claude sy ny ekipa rehetrarehetra eto amin'ny MBS Tarihan'ny Tale ary Nato André Mialso dia miarabantsika avokoa zany zay tononoko teo zany. Ny ekipan'ny Radio Mada tsy misaraka amintsika ihany koa dia hanao antsika ny arahaba amin'izao talata fa 12 ny volana Jona izao. De tahaka izany ireo masovoan'ny MBS ny amin'ny faritra zany zay mampita amin'ny vatana sy mampita amin'ny alalan'ny famerenana ny fandarantsika. Ianareo ny mpitan-dranomasina sy eto-toerana. Etona dia anaovako ny kopakopa-tanana amintsika eto Bebe Joely. Aiza moa Bebe Joely zay mpanaraka tsy tapaka amin'ny fandarantsika ary voavy ny antso teo mihitsy satria de efa eo akaiky ny fahita lavitra eo izy manaraka sy miaraka ihany koa zany mitempo amintsika amin'ny fizaram-baovao sy fizaran-kevitra samy hafa amin'ity fandarana ity. Bebe Joely dia arabaina manokana zany satria na de efa nahazo tombo-taona ary izy 20 amin'izao fotoana izao de mbola mitempo ao anatin'ny mandrakariva ny fitiavana amin'ny Madagasikara sy ny tanindrazana ary dia manaraka akaiky ny zava-misy eto amin'ny firenena. Tahaka izany namantsika Christian Tabera zay zanaky ny efa mangotraka eo amin'ny fomba fanaovana politika dia avy amin'ny Antokitany Madagasikara sy ny CRN ary RMDM dia anisany manaraka akaiky koa ny zava-misy iainana amin'izao fotoana izao ary tsy mandry tsy mandry alina mihitsy mieritreritra hoe ahoana no ahafahana zany manafitra ity firenena ity, ahoana no ahafahana mitondra ny anjara biriky lehibe satria dia tafalatsaka anaty aizina anaty antsana le firenena amin'izao fotoana izao de anisany miantso matetika mihitsy zany Christian Tabera amin'ny fivoarany raha sy ny amin'ny hoe inona ny tokony hevitra, inona ny tokony atao, ahoana ny ahafahana zany mamondrona ny hery indrindrandrindra izay hisoroka amin'izao zava-doza ara-pifidianana misy eto amin'ny firenena izao zany satria de tena manjaka tokoa zany ny resaka hoe fanjakana tsy tan-dalàna manjaka zany hoe fanaparam-pahefana sy ny sisa izany dia eo moa zany mifanaretsaka ny mpanao politika eny amin'ny tontolo politika rehetra amin'izao fotoana izao raha ny vaovao fantatra satria samy mikaroka vahaolana tsy ny avy aty amin'ny ireo tsy mitovy fomba fijery amin'ny fitondram-panjakana ihany misy an'izany fa indrindra ireo mpiaradia amin'ny fitondram-panjakana satria tsy nampozin'izy ireo ny hoe tsy ho tratra mihitsy ny Atsasa-Manila n'le solombavamboaka satria na de ny rehare azany le mpitondra fanjakana ho azon'izy ireo ny Atsasa-Manila amin'ny majorité absolue zany de tsy tratra le izy satria 163 député zay zany no solombavambahoaka vaovao ny dikan'izay zany mila any ho any amin'ny 20 any ho any raha ny kajy tsy tratran zareo le izy de na zareo samby zareo raha mifanontany tena hoe tena misy lesoko tsika tsy tratratsika la Atsasa-Manila ny solombavambahoaka fa manarakarak' zany very teo am-pelantany ny volomboasary ny grande ville rehetra eto Madagasikara zany rehefa tsy azon'ny firaisan-kina dia azon'ny kolektifa na azon'ny tsy miankina ary ny amina terrain stratégique moa zany akoatra ny grande ville ny chef-lieu de province de ilay Antananarivo sy ny manodidina rehetrarehetra dia vototra tsy eo am-pelantanany zany volomboasary zany de mba manontany tena ihany zareo ary izay ny antony na tonga le filohan'ny repoblika tany faritra tsy nananosy tany ny teny tamin'ny faran'ny herinandro teo hoe tena tsy akandefitra ity ho an'izay tsy maharaka ny azakazaka fa inona moa ny tena marina zany fa dia ny résultat tamin'ny législative efa tena miboso tena be iny inona moa zany iny campagne iny
zany hoe iny résultat ny volomboasary iny zany a résultat nisany Andry Rajoelina mivatana tamina distrika maromaro zay nirotsaka atsehatra zay nanampy tosika amin'ny fampielezan-kevitra ireo candidat amin'ny volomboasary. Résultat ny ampy Andry Rajoelina tamin'ny alalan'ny anarany, isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina, miaraka amin'ny akanjo misy sariny, fa résultat ihany koa iny miaraka amin'ny olo-mpanjakana sy ny fitaovam-panjakana sy ny fahefam-panjakana, fa résultat ihany koa iny résultat azon'zareo iny miampy an'ireo tosika maro samihafa zay efa nitaraina an'ireo vahintsika tato anatin'ny fandarina rovako ny safidiko ny amin'ny hoe tena betsaka ny paikady politika zay efa tsy mifanaraka amin'ny lalàna intsony nataon'izy ireo tany amin'ny distrika rehetra tany, fa efa savolaina zany izy ireo vao nahazo any isa zay manodidididina amin'ny 20 eo zany. Raha ohatra zany ka tsisy an'zany rehetrarehetra zany fa tena nandeha tao anaty kilalao madio le fifidianana ka tena hoe ny lalàna ny nampiarina, tsisy bulletin précoce, tsisy tosiky ny chef district, tsisy tosiky ny CED, tsisy tosika samihafa tany anivon'ny fokotany, ny ben'ny tanàna, reo nahazo ny andraiky mpanjakana rehetra, mpampianatra, ny zapo, ny siskao, ny drena, sy ny sisa sy ny sisa, sy ireo olona zay nomena tahaka ny gouverneur sy ireo olo-mpanjakana zay nandeha nidina tany ambanivohitra rehetra tany, dia azotsika antoka fa savolainy reto olo reto raha ohatra ka nahazo ny ankarany 163 député zany zay miseze eo tsy mazaza araka ity ino moa zany mandat vaovao ity manomboka amin'ny volana jolay 2024 resahantsika zao, fa efa mibosy tena be zany, efa natosika be, efa tena nomena aina hery be mihitsy natao zay mety ho an'le mpitondra fanjakana, fa savolainy tsy tratran'izy ireo zany le majorité absolue zany hoe le atsasa manila zay ilaina zany, dikan'izay zany tsy maro toerana na inona satria ny lecture mandeha zany miainga avy eo anivon'ny antenimieram-pirenena io no handrafitra n'ilay gouvernement vaovao avy eo io ihany koa no ahitana taratra miay hoe makaiza ny rivotra mandeha am'izao fotoana izao. De miverina ny zava-nisy tany Frantsa, fantatsika tsara nisy an'le élection am'le député européenne zany tany Frantsa na hoe député européen, de misy solotena am'ireo firenena européenne, 7 ireo firenena mivondrona ao anatin'ny vondrona européenne zany, de manana solombavambaoka betsaka eo araky ny fitsinjaran'ilay habetsaky ny mponina zany i Allemagne sy France. De tao Frantsa manodidina ny 2.20, 3.20 tanoany solombavambaoka zany zay nofidina tamin'ny tapabolana lasa izay, de tamin'io no nisy fitsinjarana n'le seza azo am'izay zany ka ny Rassemblement National zay nisy an'i Jordan Bardella zany no nitarika zay ampozina zany mahazo solombavambaoka manodidina ny 2.30 ho député européen. De manaraka azy eo ny la Renaissance zay misy André Macron zany zany hoe le miaradia am'le fitondrana zany deuxième position zany, de 15 raha be indrindra mety ho solombavambaokany ho azy eo anivon'ny vondrona européenne zany. Fa avy hatrany zany vao niteny fotsiny Bardella hoe raha vao ny gouvernementanao fa efa mazava ny hevi-bahoaka amin'ny alalan'ny député européenne satria ngeza be ny feo entiny zany vondrona européenne zany satria reo ndray no mifidy am'ilay président ny commission rehefa avy eo. Zany hoe lahetran'le panina te amintsika zany le filohan'ny antenimieram-pirenena européenne zany de mandrafitra amin'ny Braumahatra sy ny sisa, de misy rivotra politika vaovao niova ny Frantsa, de tonga de niravan'ny Macron, de ny ray sasany taoriana ny fanisambato elektronika de niravan'ny Macron avy hatrany zany satria tsy nahazo sy tsy nitarika zany lay antoko misy an'ilay majorité présidentielle zany la Renaissance zany. Ohatran'izany ry Reconquête, ry France Insoumise sy ny sisa, misy andry Mélenchon sy ny troupiny, ry écologiste sy ny karazany zany sahirana taty ambany taty, fa le force reny na Rassemblement National no nisongadina zany. Io zany de misy an'le aliko ry Marine Le Pen io, iza moa ry Marine Le Pen, le extrémiste be le miaraka tamin'ry le raciste le dadana Jean-Marie Le Pen zany, fa somary nisy fanavozana le izy dia natao Rassemblement National lay FN taloha zany ina moa zany le Front National taloha, tsara ihany no miresaka an'izany lafin-javatra zany mba ho fantatsika zany.
de niravana zany ny antenimieram-pirenena satria fahefany filohan'ny repoblika zany Emmanuel Macron resaka tamin'ny prime ministre izy Gabriel Attal ihany koa zay de tsorintsika fa prime ministre apelaka ao anaty gouvernement tao koa nge vadiny taizazy tovolahy dia niravana avy hatrany rehefa nisy ny consultation tamin'ny lehibean'androm-panjakana niaraka tamin'ny antenimieram-pirenena satria hita tamin'ny fifidianana iny zany fa tsy tratran'izy ireo zany maro anisa zay hosolo tena goavambean'ny la Frantsa ao anatin'ny vondrony Europeanina de amin'ny fahatelopolo ny volana Jona sy amin'ny fahafito ny volana Jolay ny fifidianana solombavam-bahoaka ny la Frantsa de misy bloc tampoka miforona zany amin'ny contrat-ny RN contrat-ny Rassemblement National de mirotsaka hatramin'ny François Hollande amina circonscription électorale président-na république teo aloha zany François Hollande zany fa tena hoe manao baraza ny Rassemblement National tsika fa grave ty fa nialoko ry Marine Le Pen na Sir Jean-Marie amin'ny alalan'ny Bardella no mitondra am'izao fotoana zao de mivoaka hatramin'ny arbre généalogique ry Bardella moa any hoe Algérien nge io bandy io sy ny sisa tsara fantatsika zany situation misy any ivelany zany de hiatrika fifidianana solombavam-bahoaka zany amin'ny fahatelopolo ny volana Jona amin'ny frantsay sy amin'ny fahafito ny volana Jolay de mifanaretsaka ny bloc samihafa mba hahazony fitondram-panjakana indrindra ry Macron zany maro anisandray eo amin'ny Assemblée nationale ka raha eo izy tsy maro anisa tsy maintsy ametra-pialany Macron fort possible fort probable zay zany ny échec politique any zany fa raha ohatra izy moa mahazo maro anisandray de misy ny voasofla ndray dia miankina am'izay ndray zany ny fanendreny ny mpikambana vaovao eo anatin'ny gouvernement mbola Attal ve napetraka eo moa satria Attal moa zany taorianan'ny Elisabeth Borne taorianan'ny Elisabeth Borne Jean Castex talohan'ny Jean Castex Edouard Philippe bandy na daholo reo zany promotion ry Macron sy ny équipe samihafa zany tiako tenenina amitsika am'izany zany ny zava-misy aty amitsika io volomboasary savolaina amin'ny chiffre azony io amin'ny alalan'ireo député zany zay variana moa zany zareo manenjika frasika iny nareo tsy nahazy isy ohatran'izao nareo tsy nahazy isy ohatran'izao fa tsy fantatry izy ireo hoe maninona ny chef lieu sy ny grande ville lasa ny mpanohitra avokoa zany zavatra zany dia hampisainana avokoa amin'ny lafiny ara-politika rehetrarehetra sy ny hoe misy faritra zay mbola edivana am'izao fotoana zao sy district zay anaovan'izy ireo effort mafy mihitsy zany nisy tomana azy eo anatria amin'ny mpanohatra de ho hitantsika io mandeha ny adevitra Toliary Mahajanga Faratsio sy ny sisa satria mitaratra am'izay le image le fitondram-panjakana raha mianjera ny Faratsio resany Faratsio ary efa resany Faratsio le fitondram-panjakana satria miporte parole na gouvernement nge re olona no mirotsaka ny Faratsio zany hoe misy endrim-panjakana zany baben'le olona mandehandeha any miaraka moto ny semon bisikleta ny rehetrarehetra ny jiro tsy fakahitana tsony ny t-shirt à gogo zay tsy hitovy mihitsy an'le bandy kely manao révolution vokatry ny tany de fanjakana zany no resy miainga avy any Faratsio de io le mampikofokofoka ny sasany satria le image-nle ta mihitsy ny tena manahirana zay nandefasana miaramila marobe nandritra ny vanim-potoana ny fifidianana de mila manaraka tsara zany tsika satria ny amoronantsika nytony fandarany tony zany ny amokarantsika nytony maromarina kokoa de ahafahantsika zany sady mifampizara vaovao mianalyser ny situation rehetrarehetra zany de todika any amin'ny ACC zany maso mpanara-baovao hoe rovena no amoaka mivokatra amin'ny fomba ofisialy ny ACC ary samy maniry ny rehetra ny voamarina sy ny ara-dalàna zay ihany raha teo koa ny tanjony rehetra zany ka tena mba tena raha aman-dreny ny tsara anatin'ny fahamarinana sy ny lalàna izy ireo zany ny tena faniretsika am'izany androm-panjakana zay manana ny tena tanjany zany na cour constitutionnelle eto Madagasikara izany mba hametraka zavatra tsara ho an'ny taranaka fara-mandimby ny amin'ny zavatra rehetra zay hiseho amin'ny aoriana ny ateraky ny rapitso rafakapitso de miandry isika samy miandry ary miandry amin'ny fotony amin'ny fisainana sy filaminana kanefa mametraka fahamailona sy fitandremana ihany koa manoloana ny zava-misy am'izao fotoana izao de averim-piany zany savolaina le fitondram-panjakana zany tsy nahazo amin'ny antsasa-manila ary tsy vitany tsy nahazo fa mbola miady varotra ny sezany olona any amin'ny distrika sasany am'izao fotoana izao de mandeha daholo ny adevitra hoe nitsingeniny zareo nge any amin'ny PV any ny isam-bato azo hoe
Nasyny ray eo alohan'ny 70, nasyny roa eo alohan'ny 70, nasyny telo eo alohan'ny 80, mba ahafahany zareo manabotsina ny resultat. Aiza nisan'izany teto Madagasikara? Efa aty amin'ny vanim-potoana misy commission électorale nationale indépendante no misy hanabato manara-penitra to Madagasikara. De anjarantsika zany tsy maintsy manaraka tsara mihitsy, mandeha ambonin'ny atodintsika eo. Prudence, manana tena am'izay hoe tena fahamailona izay zany eo anatrehan'ny zava-misy am'izao fotoana izao. Eny ary, fa de ampiomamiko tsika rehetra zany a, fa ny vahintsika am'ty atoandro ity a dia docteur Rakotoniaina Lova Adrien. De ho an'izay nanao politika tany aloha tany, asa tany amin'ny taona 20 nanomboka niangatra tany amin'ny 2000 tany ho any, tany amin'ny 20 sy 2000 tany ho any a, de samy nalalana zany miteny docteur Lova, izy moa docteur Lova miandro vazo zany. De tany am'le génération mafimafy misy tam'izany, ny député tao Tsimbazaza, ry Brenly, ry Charles Andriamaeva, ry Voninahitra Jean Eugène, tompoko Lafara Tsimbalsan, député Pety miverina izy am'izao fotoana zao, le retour en force an'le député Pety a, ny Zakael Boniface tam'izany fotoana andro zany, ry iza koa ny député nahiratra tena maromaro mihitsy tam'izany fotoana andro zany. Ay, tompoko la Jaozao mbola tao anatin'izany, tompoko la Saina Michel, député Maraniasa Sakazo Abo Atsimo, zany no promotion politique tao Tsimbazaza miaraka an'izany docteur Lova izany a. De rehefa avy somary nitazana ny zava-misy amin'ny akabeany dia naveriny vahoaka miandro vazo indray am'izao fotoana izao, ary mitarika zay ao anatin'ny vondrona politika firaisakena moa misy azy a, de mitarika izy raha ny vokatry ny SRMV any toerana zay mbola niconfirmeny ny CENI tamin'ny famoaham-bokatra Vonjimaika tamin'ny talata 4 ny volana Jona teo, de andrasantsika ny avoakan'ny ACC zany. Na izany na tsy zany a, dia misy faneho-kevitra ihany koa nataona ray aman-dreny zay mpampianatra mpikaroka mpampianatra ho jerevantsika eo ny fomba handefasana azy rehefa avy eo. De ianareo maro be mihitsy nangataka taty aminay hoe mba tena havereno intégralement misy le izy faniry le fanambarana nataon'ny firaisamonim-pirenena roa iny zay nalefatsika omaly tamin'ny fandarana, de averina tompoko zany satria fangatahantsika moa le izy ary hita fa rariny sitsiny satria dia mamotsipotsitra zavatra maro be ny fiarahamonim-pirenena roy zay misy vondrom-pikambanana maro be, misa 2 miarana anao an'iny fanambarany. Ao zany ny syndicat, ao ny mpianatra eny anivon'ny anjerimanontolo, ao ny fikambanana tsotra, ao ny ONG. De reo zany 2 any ho any no isan'ireo zany ny vondrona nanao ny fanambarana goavambe iny omaly. De mino sika fa misy fiantraikany reny manoloana n'le hoe tena hametraka fanjakana tandalana sy fanjakana miorina ara-demokratika, ary tena hoe misy fahadiovana sy fangararana eo amin'ny lafim-pifidianana zany am'ireny zavatra mitondra an'ireo fiarahamonim-pirenena tsikera sy fanamariana tamin'ny fanambarana omaly. Ho averintsika izay rehefa avy eo fa ndeha aritsika hitodika avy hatrany efa eto akaiky eto ny vahiny docteur Rakotoniaina Lova Adrien. Miaraba tompoko. Miaraba Faniry, ary miaraba koa ny teknisian'ny MBS eo ambadika eo. Miaraba ny vahoaka malagasy tsy akanafaka manerana ny tontolo sy ny eto an-tanindrazana, ary indrindrindra miaraba ny vahoaka miandro vazo, manao nahoanareo iaby tsika ny miandro vazo. Ya, araky ny nambarako teo moa zany, io ny olona zany ilainy ny vanim-potoana foana, na inona zavatra mitranga dia naveriny vahoaka miandro vazo docteur Lova, hisolo vava vahoakany rehefa teo nandritry ny ndeha ataoko eo 2-3 mandat, dia naveriny vahoaka miandro vazo indray am'izao fotoana zao distrika miandro vazo. Tena mahaliana aloha, efa niteny kely ihany teo hoe docteur Lova ny mandany tantananao na solombavam-boakanao, fa angamba everiko fa afaka manazava kely mijery antsika anao zay misy mihitsy no any ampitan-dranomasina any manaraka amin'ny fandarantsika. Iza marina moa docteur Lova? Docteur Lova zany de mpitsabo olombelona moa zany, ary nanitantana dispensaire privé tao Miandrovaza zany nanomboka tamin'ny taona 7 amby 2007.
dia niditra nanao politika tamin'ny 8 dia lany ho député zany nanomboka tamin'izay. Mbola lany député koa ny tamin'ny taona 3 lany député fanitelony tamin'ny taona 7 ny mandahako voalohany moa zany dia tamin'ny atao hoe tsy miankina le hoe tanora vaovao hitondra fampandrosoana. Mandat faharoa dia niarahana tamin'ny président Ravalomanana moa zany ny tiako Madagasikara sy ny mandat fahatelo tamin'ny taona 2002 moa dia hitantsika ny tantara nisy ny fananganam-panjakana izay teto amin'ny firenena dia raha niaraka tamin'izay zany ny anteny mera dia teo zany no tsy tao anatin'ny sehatra politika hitanareo tsony dokotera Lova. Fa na izany raha nisy firotsahana ihany tamin'ny 3 tamin'ny tsy miankina. Eo moa zany ny araka ny fandehan'ny fifidianana dia ndraindray ianao mba maresy ndraindray ianao resy. Ny rehefa resy moa dia resy fa tsisy hoe excuse io zany. Mila mahazaka an'izay. Mila mahazaka an'izay ary tamin'ny 2024 koa tamin'ny tiako Madagasikara dia mbola ohatr'izay koa. Ary tamin'izany moa dia fahita hoe nisy fitongilanana be teo amin'ny fifidianana ka nahatonga ny kandidaty teo amin'ny fitondrana izay tafavoaka. Ke moa araka lazaiko teo hoe izay maha fifidianana azy dia mila mahazaka resy. Tamin'ity taona 2024 ity koa dia niangavo zany ny vahoaka amin'ny ankapobeny moa zany izay ny tena antony hoe dokotera Lova miverena ianao raha mbola manana ny herijika afaka anao fa ohatrany tsy mety izy ity. Fa le zandry nandimby anao rehetra teo ohatrany tsy dia nisy araka ny fiteninay moa natibaka ny zavatra nataonao. Raha tena nijerena tokoa moa zany zava-misy dia izay ny zava-misy. Izay zany nanekena mpanetretena ny filatsahako fidiana tamin'ny 2024 ity dia iny moa zany ny vokatra tafavoaka hatreto aloha zany hatramin'ny fomba izay hoe vonjomaika hatrany amin'ny CNI dia mitarika zany ny dokotera Lova ao anatin'ny vovonana firaisan-kina. Dia mirotsaka ihany koa moa zany antony efa fankahirezana ny honorable dokotera Lova avy any Andry Dadaleba raha foza mipepera-pitatafika zany ato zany dia tena mampita mihitsy ny amin'ny hoe tena manaraka akaiky izay dia tena efa félicitation ho an'ny dokotera Lova izay mivahiny eto amintsika eto. Dia mampita zany mba tsy ho be kibo tsy mitely kamara zany satria misy manaraka mivatana amintsika maro eto hatrany ampitan-dranomasina. Firy commune miandro azy dokotera Lova, firy fokontany? 9 commune izy dia 370 fokontany fa 470 fifidianana. Nanahoana sy nanahoana ary raha misy azonao resahana marina fa nandresy aloha amin'ny vokatra vonjomaika ny firaisan-kina izay misy any dokotera Rakotonaina Lova Adrien na izany na tsy izany tsy hoe mandresy akory dia hoe lamina mizotra-pifidianana fa afaka mitanisa ihany amin'ny hoe inona sy inona raha mety ho zavatra nitranga tany toerana mialoha zany hoe tamin'ny fotoana ny campagne sy nandritra ny fifidianana ny élection zany monsieur le député. Ia, marina moa zany fa mino fa manerana Madagasikara ny fahitana tsy fahatomombanana raha tsy hiteny fotsiny ohatra hoe teo amin'ny lisam-pifidianana zany dia nisy ny olona izay tafiditra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny herintaona lasa tsy tafiditra indray tamin'ity fifidianana solomavombahoaka ity. Ary indrindra moa nisy koa ilay olona izay hoe mbola tsy tao anaty lista zany dia niezaka ny napiditra ny tenany nefa mbola tsy tafiditra ihany. Nefa tao anatin'ny fotoana tena mbola ahafahana manao izany zany. Ohatra ny amin'ny manokana zao dia ny vadiko, ny rahalahiko sy ny vadiny, ny zanako tsisy tafiditra anaty lista elektorala. Nefa nanao an'le tamin'ilay fanavaozana zany dia napiditra nandefa ny anarana tany kanefa tsy tafiditra moa zany. Mety misy antony maro, mety misy fananina mihitsy ny tsy fampidirana zavatra tsikahatra ihany koa nefany misy ny izay hoe voasoratra anarana indray any amin'ny fokontany hafa nefa tsy tany izy no nandefa ny anarana zany. Ary indraindray koa ohatrany tao amin'ny miandry vazo tampon-tanàna zao dia ohatra hoe fokontany am-parasana misy bureau de vote 5 dia tsy fantatra intsony hoe aiza le misy an'ilay olona rehefa tonga le androm-pifidianana miditra amin'ilay bureau de vote iray izy tsy ao ny anarany, faharoa izy tsy ao ny anarany, farany izy kivy dia lasa. Nefa indraindray misy misisika ihany dia hita indray any amin'ny bureau de vote hafa. Ohatran'izany zany teo amin'ny lafin'ny liste électorale aloha.
Ny teo amin'ny fampelezan-kevitra indray aloha dia iny ngamba ataoko hoe tsy tany miandry vazo ihany fa raha ny feo eny dia teo le faneriterena maro isan-karazany. Ny mpampianatra moa zany, ny sefokotany, ary ny tena nampiasaina tamin'izany zany dia ny delegem-panjakana. Ary nisy ara sefokotany mihitsy nasorona alohan'ny fifidianana satria raha tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tsy nanao propagandy ny président Ravalomanana, nefa be dia be ny fokotany nahazahoany vato. Raha tsy teny ohatra hoe fokotany atao Kotrofotsy, commune Kotrofotsy, ny commune Manambina sy ny commune Matolaha, dia hitanao hoe ny président Ravalomanana no nahazo vato betsaka nefa nisy tsy nanao propagandy ary efa niteny ary hoe aza misy mifidy. Dia ny dikan'izany zany misy ataontsika hoe firaketam-po manokana. Dia ny fisiany izay nateraka problema tamin'ireo sefokotany sasany indrindra tao amin'ny commune Kotrofotsy. Nasorona sefokotany 3 sa 4 izay tamin'ireo fokotany izay nisy an'izay toe-javatra izay. Rehefa nanontaniana moa hoe fa ahoana ny ana dia tsy nety hanatanteraka ny andraikiny ireo fa hoe tsy nahazo tampo-karama hono. Nefa rehefa tena nalaina le vaovao maro isan-karazany tsy mitombona izay fa noho le fahazahoan'ny président Ravalomanana vato tany amin'ilay fokotany zany no nanasorana an'ilay sefokotany anareo tsy nanentana ampifidina eo amin'ny fitondrana dia miala nareo zany. Zavatra ohatran'izany zany no nitranga talohan'ny fifidianana. Ary tao anatin'ny fifidianana moa zany dia ahoana moa no isy hoe marina tsy fantatra hoe ahoana ny tetiandro nisy tamin'ny fananganana an'ireny hoe loharano ireny, fa ao anatin'ny fifidianana manangana an'ireny mamory sefokotany sy ny manodidina. Dia ao anatin'ireny zany indray misy tsindrin-tsofina hoe tiany antsika mantsy ny kandida ny fitondrana zany, izay maro moa ny sefokotany anatrika ny fivoriana ireny no tatitra taminay zany hoe zany ange anisan'ny zavatra niresahana tao. Ary nampalahelo aza misy talentsy-kolo mihitsy tsy mahasamy resaka aminao eny an-dalambe fa sao dia misy mahita. Satria raha mahita ny olona miresaka aminao zany dia iny manohana ny dokotera Lova. Dia ny fampitahorana azo amin'izareo moa zany dia hoe raha tsy manohana ny kandida eo amin'ny fitondrana dia mety azo famonran-toerana. Ary ny sefokotany moa dia hoe asorony nareo raha ohatra ka tsy lany eo ny kandida ny fitondrana. Le ohatra le zavatra faneriterena ohatran'izay zany tena misy tamin'ny fotoana fampelezan-kevitra. Ary nisy koa mpitandro filaminana sasany, sarotra moa ny fanonony eto fa mamory vahoaka amin'ny mpitandro filaminana hoe momba ny fandriampahalemana sy ny fanadiovana tanàna ao anatin'ny vanim-potoana amin'ny propagandy. Dia rehefa vory ny vahoaka manao propagandy aloha ny kandidatin'ny fitondrana dia izay vao miditra lehibe ny mpitandro filaminana manao ny famelabelaran-kevitra izay ohatrany hoe fifandrifian-javatra ve sa fananiana ao anatin'ny propagandy ve ianao namory vahoaka amina resaka fandriampahalemana, ary hoe ao amin'ny tanàna anankiray dia mifanojo ao ny lehibe ny mpitandro filaminana sy ny kandidatin'ny fitondrana. Dia hitanao amin'izany fa misy patakady maromaro zany nampiasaina atao hoe faneriterena hampandany ny kandidatin'ny fitondrana. Kanefa moa ny vahoaka zany efa mahafantatra ny zavatra ataony. Tsy dia hoe nisy any aloha zany ny nandairan'izay fa ny ankabeazany aloha zany efa samy tonga saina hoe tsy izany no atao hoe fifidianana madio fa izay olona tianao ihany fidiana. Izay moa zany ny zavatra nisy tany nandritra ny fifidianana. Ao amin'ny ankapobeny aloha ankoatran'izay zany dia le président Bokotany lazaiko teo tena be dia be koa zany no tena hitanao mihitsy hoe niady mafy ho an'ny kandidat ny fitondrana. Dia misy moa kandidat atao hoe milaza indépendante nefany ao anatin'le mpapiakady majinijinika koa. Dia samy nampiasa ny faiza moa ka rehefa mivoaka ny valim-pifidianana zany dia mbola tsy natratra ny vato azy ny firaisan-kina ihany ireo. Dia izay zany le hoe mba hisaorana be dia be ny vahoaka ny miandry vazo amin'izay fahatongavana hoe tena fahatsapateny. Ny fahatongavan-tsaina moa ohatrany hoe tsy nahatsiaro saina taloha dia tonga saina fa tena nahatsapatena mihitsy zany hoe tena mila fiovana. Izay zany amin'ny ankapobeny. Raha miresaka ny faritry Menabe, dokotera Lova, raha tantara mihitsiny zany ohatran'ny mampahatsiahy kely ko miresaka an'ity dia saika anisan'ny nakamamy ny antokotiko Madagasikara ny faritry Menabe. Raha miresaka faritry Menabe tsika miandry vazo mahabo
Morondava zany manja moa ao anatiny sa manja ao anatiny Arbelo ao anatiny Sotsoviana dimy reo zany. aza lazaina fa tena hoe nankavy ary ho an'ny miandry vazo manokana moa zany ho an'ny tokotiko Madagasikara dia nanana ny tanjany zany ary nahatsiaro an'le fampandrosoana ny eto ny filoha Marc-Ravalomanana. Azo tsahivina kely ve zay dokotera Lova aloha satria eto manko zany zao misy manaraka antsika de misy fanina kely ihany ave moa mbola misy miandry vazo manao ahoana le tanàna mahafinaritra ny le tanàna miandry vazo rehefa azo nandala ny kirano mena sy ridabo lava sy ny sisiny ianao somary ratsiratsy ny lalana mazana be ny tsy fandriampahalemana reo olona de somary misy lalam-batombato zay izy de io ambany io ny tanàna miandry vazo mahafinaritra mba mety tsara ihany angamba ny amerenana an'izay satria raha ohatra ka hoe navita mandaha telo zay ianao de somary nakaina mandaha roa naverony vahoaka miandry vazo am'izao fotoana zao dikan'izay misy fahatsiarovan-javatra mihitsiny zany ny toetra tao am'izany tanàna zany. Ia, raha ho an'ny miandry vazo manokana aloha zany atao hoe tiako Madagasikara zany tena manana ny maizy azy ary atao hoe le fototra zany na le bazy tena io tsy isandaina io zany, tsy hoe resa-bola io na resaka tombotsoa manokana fa tena hoe fitiavana fampandrosoana zany. Hono ny tena raha teo koa tsy le mpanefoefo be afaka hanao an'izay fa olo-tsotsotra eny ihany kanefa manana an'le atao hoe fototra n'le bazy zay de zay ny tena mampatanjaka ny miandry vazo. Tsy inona moa zany fa ny hoe ny voalohany aloha ny fitondran-tena tsy midoka tena raha milaza an'izany eto fa hoe ny fitondran-tena aloha zany anisan'ny zava-dehibe tena jeren'ny olona amin'ny mpikadroka politika raha ho an'ny miandry vazo manokana ankoatra ny zava-bita satria ny zava-bita tamin'ny andron'ny président Ravalomanana aloha zany tsy tambo isaina satria tamin'izany manahoaka mihitsy ianao amin'ny projet fa ny famatsiam-bola tena mitobaka na fanaovana fototra afitrasy zany na fanampiana ny fikambanana isan-tsokajiny ny tantsasy ny fikambanam-behivavy tena niroborobo be tamin'izany fa taty aoriana moa zany tsy de hita taratra loatra hoe tany ny antony angambany mety hoe ny député teo nandimby anay ve tsy nahay natsaka satria ny asan'ny député moa zany raha tsotsorona de hoe matsaka maka ny tetikasa mitady ny zavatra zay mason'ny distrika tsy mionona fotsiny amin'le fivoriana ao Tsimbazaza fa mandondombaravara Etseroa mitsikaraka amin'ny mpiara-monina antoka ara-politika ara-teknika sy ara-bola ary indrindrindrindra amin'ny fanjakana io tsy isafidianana hoe ahoana fa zay fanjakana io de mba zay projet alefa ny fanjakana de mba tonga ianao mba manampy ny vahoaka mba azahoan'ny distrika ianao an'izany projet zany fa raha variana fotsiny ianao amin'ny zavatra rendrarendra isan-tsokajiny sy ny ataontsika hoe nahazo toerana de mibotsina ozy izy raha zay de tsy tafavoaka fa tamin'ny nitondranay taloha zany be dia be ny tetikasa nentina ary nisy koa ny mpamatsy vola tamin'izany satria fantatritsika ny fahaiza-manao ny président Ravalomanana ny fampirarana amin'ireny mpamatsy vola ireny ny tena feno ny tetikasa ary tena atao hoe nisy fotoana raha ataony hoe oka mihitsy satria tsy maharaka indray ny mpisehatra fa ny tetikasa be dia be de ohatran'izay zany nasotombo manokana ny miandry vazo nasotombo manokana ny miandry vazo satria vitanay zany no nanetsika ny fikambanana maro isan-karazany ary vitanay koa nanetsika amin'ny mpamatsy vola hitodika any miandry vazo de zay no tena hoe tombony ho an'ny miandry vazo manokana zay atao hoe finiavana aloha fahaiza-manao angamba mety hoe samy manana fa le finiavana ny tena zava-dehibe hoe mafohy tena ianao mafohy fotoana mihitsy ianao zany tediavana zay mahasoa ny vahoaka ary zay ny tena hoe zava-dehibe ho an'ny de Menabe voalazanao teo tena marina tokoa zany satria tamin'ny fotoan'androny nanomboka tamin'ny tany amin'ny 3 sy 4 arivo tany za zany no président régional ny TIM ary tamin'izany aloha zay ary ity tena zavatra tena ataony hoe mahasarym-piaranay mihitsy ary tena ireranay zay mbola tsy nahazo baiko zany mihitsy hoe Mangalara vato nandritra ny fitondran'ny président zay tena isaorako amin'ny président Ravalomanana sy ny ekipa rehetra hoe mbola tsy nisy nanome baiko anay zany mihitsy amboary io na Mangalara vato fa nefa tena mandeha amin'ny ara-dalàna sy ny rariny foana zany zay kanefa na izany ary tamin'izany fotoana nanana ny député 5 amin'ny 5 ny district zay TIM zany hoe tena nanana ny tanjany TIM tao anatin'ny faritra Menabe ary taty aoriana moa zany rehefa tsy teo amin'ny toerana intsony président Ravalomanana de betsaka ihany zavatra ny famahofaho kanefany
ho anay Mianavazy manokana mitazona foana zay le hoe foto-kevitra sy ny atao hoe ny tanjona zay hotratrariny tamin'izany fotoana zany. De zay no nahatonga anay hoe mbola manana an'izay hatramin'izao fotoana izao. Raha raisina zany dia teo ihany lay hoe fijoroana sy mitanjaky ny timma na izany na tsy zany fa Dokotera Lova manokana ve nahita ihany koa tafapetraka koa lay firaisan-kina ho an'ireo vondrona sy antoko samihafa zany tany amin'ny distrika izay nisy anareo? Ie, tafapetraka satria nanomantanteraka zao de avy amin'ny prositeny. Ny tena animateurako tany amin'ny propagande zao de avy amin'ny Tsaratafina. Zany hoe hainay zany no nanaroatra n'le firaisan-kina ary tsy nataonay sakana le tsy vidivikevitra taloha fa nataonay mihitsy hoe andao atambatra mba azahoantsika hery satria zay nefa rivotra mitsoka ary tsy vitanay hoe baika avy amin'ny lehibe fa tena hoe fahatsapana koa hoe tena ilaina le firaisan-kina. De tsy orana be dia be an'ireo namanareo mihitsy ao mialatsiny amin'ny teny lanto sakalava zay moa ny filazanay azy eo zay tsara marihana fa zany tena namorona ny tanora malagasy vonona tao Mianavazy fa lasa miaraka amintsika izy am'izao. Satria noho ny fahatsapana hoe efa misy zavatra tokony amboarina. Ohatr'izany koa ny Oscar zay dao amin'ny Tsaratafina zay mpifaninana amiko foana nanomboka tamin'ny 2013 izy candidat 2019 izy sakianao fa tamin'ny fotoana farany izy no tsy tafiditra de zao izy nefa lasa mpiaradia amintsika. Zany hoe le firaisan-kina zany tena nitondra aina lehibe ho an'ny vahoakan'ny Mianavazy misy tamin'ity mandeha ity. Ny ASVM moa zany ao koa manana solotenany koa fa ny antoko politika madio moa zany no tsy nisy solotena tany Mianavazy. Fa ho an'ireo antoko efatra zany ny Tiako Madagasikara, ny prositeny, ny Tsaratafina ary ny ASVM de niara nisalah taminay tamin'ny fanaovana propagande. Afa-po vokatra ihany ve Dokotera Lova aloha zany raha ho an'ny vokatra zay nivoaka taorian'ny Latsabato? Raha ny ataontsika hoe ny toe-java-misy na le hoe circonstance de afa-po satria mafy le natrehana kanefa ny tafavoaka ihany. De hoe tena nataonay tsara ny fampirezan-kevitra, narahanay maso tsara ny fifidianana nefa na izany raha nisy ihany ny toerana sasatsasany zay mbola nafahany zareo nanao an'le paikady majinijinika tamin'ny fifidianana fa tena hoe raha ny ezaka nataonay aloha zany de tena hoe afa-po zay satria tena nataonay kitsipolo izy nataonay tena hoe amin'ny fitiavan-tanindrazana ary nataonay atao anatin'ny firaisan-kina. Le paikady majinijinika voatenin'ny Dokotera Lova foana matetitika na izany na tsy zany ve misy ihany ve zany ny hoe fitarainana nasa na mety ho fitoriana nataonareo zany manoloana an'izany rehetrarehetra? Misy satria araka an'lazaiko teo hoe misy le hoe nitsinginina aty amin'ny fitanana tsoratra any amin'ny bureau de vote efa nizaraina ho an'ny délégué efa vokatra tena tany amin'ny bureau mpifidianana zany rehefa tonga any amin'ny SRMV izy miova zany hoe taorinan'le efa nizarana ny fitanana tsoratra zany de mbola nisy olona afaka nanovany le vato. Ohatra hoe commune Bematazana zao foko tany Antalafotsy de ny vato azoko tao zao efapolo sy amby zato nanaraka ana 720. Rehefa tonga tany amin'ny SRMV lasa 720 amby zato le zany nisy zato amboniny. De io zany mazava ho azy tsy maintsy le tompony andraikitra nitondra an'le vato nakany amin'ny SRMV zany no nanokatra an'le pli de nanova azy. Maromaro ve zay? Fokotany roa zany no nahavitanan'izay ao le fokotany Bekadradraka koa anatin'ny commune Manandaza. Ary io aloha zany tsy hoe manala ny candidat ny fitondrana fa indépendante anankiray zay no tena manao an'io ary izy daholo ny saika nanao an'izay fanontariana amin'ny candidat ny fitondrana moa zany le faneriterena. Tao tamin'ny fanovana PV zany taorian'ny fifidianana de ny candidat anankiray zay tsy miankina. Nefa rehefa atao ny fampitana moa zany ny PV ny tananareo mitovitovy daholo ny vokatra. Ny PV tamin'le tao fokotany Antalafotsy zao le 720 hazo no azonay tanana sy ny candidat hafa. Mitovy. Fa le tonga tany amin'ny SRMV 720 amby zato. Zany hoe efa taorian'ny zarana ny mitovy an'le tetsy Antananarivo fahatelo tamin'ny député feno. Efa taorian'ny fizarana ny PV ho an'ny délégué an'ny candidat zany no novaina le PV. Zany hoe
ao amin'le tompon'andraikitra ara-panjakana eo nelanelana eo zany asa tsy fantatra fa ny ayaina aloha zany de any amin'ny délégué mpanjakana any satria na ny membre ny président ny membre amin'ny bureau de vote na ny secrétaire ny membre amin'ny bureau de vote na ny président pokotany samy nanao fanambarana daholo hoe tsy io le lasany amin'ny SRMV io ny valim-pifidianana fa ity nefa ve zay ny voakajy ihany zay ny voakajy ihany io moa zany ny seni tsy afaka manova fa zay tonga any no anazy fa nanaovana fitarainany zany hoe mba tsy mety kosa raha hoe ho tsinginina ohatr'izany ny vokatra azon'ny candidat sasany de manimba n'le safidim-bahoaka zany ary tsy ara-dalàna de zay moa zany no ohatr'izay koa ny tao amin'ny commune ny manan-daza fokotany Begradratraka tao indray de tena nalaina kely ny PV rehefa vita ny fifidianana de nentina tany de samy tsisy nomena ny délégué de candidat tonga ny apitso hafa mihitsy ny misoratra tao de lasa raiky amby dimapolo ny azy lasa 450 zay zavatra tsy nisy misy tany amin'ny bureau de vote za tamin'izay nazo va 5 lasa 0 ny hitanao zany hoe misy zavatra tena ary io zany feverako azy zavatra efa nomanina mihitsy ho an'le candidat io zany satria izy ihany ny tena manao an'io fa ny hafa tsisy nanao an'io na ny candidat mpanjakana raha tsy navita nanao an'izay fa izy navita nanao an'izay tsy haiko no ny herin'inona tsy fantatro loha zany fa tena zany hoe rehefa diniana le izy lasa nisy fomba mahazatra fahafa zany taty aoriana dokotera Lova satria ay zany tsy teto Antananarivo fahatelo na tany Ambatondrazaka fa tonga hatrany Miandry Vazo ty fitsinginana tarehimarika amin'ny procès verbal ty zay mihitsy ka tonga hatrany mihitsy io ary tena misy fokotany anankiroa zao misy hoe Anarabe sy Ambondrombe zay izy io zany anatin'le commune urbaine ny Miandry Vazo fa any amin'ny 5-30 kilometra miaran'ny commune any tsisy tomobile tsisy moto zany tsisy bisikileta tongany fa tsy maintsy mandeha tongotra de nin'io indray ny président pokotany tam'le fokotany atao hoe Anarabe no nitondra ny vokatra niakatra taty amin'ny chef de district zany de ny afaka apitson'iny vao naterina tao amin'ny SRMV zany le PV zay fa vao voatanteraka ary ny tena matsikaiky dia atao hoe matsikaiky moa zany nefa mampalahelo ihany hoe ny fokotany ny olona rehetra tao anatin'le fokotany zay voasoratra anara de nifidy aby zany hoe 100% zany ny taham-pandraisana anjara sy mipavitrihana any amin'ny faritra Sarodalana any amin'ny faritra Sarodalana zany hoe tsy nisy vato maty tsy nisy vato fotsy fa tonga de tsisy narary tsisy nefa tonga nifidy daholo ny olona zany hoe tsisy mipetraka hatrany ny olona de ny hita moa zany de ny listy mpifidianana lavitondro daholo no nameno anazy nefany ny tao anatin'ny urne de misy croix PDB zany hoe raha oharina amin'ny olona tsy mahay manoratra zany tao amin'ny listy mpifidianana sy ny bulletin tokana de tsy mifanaraka satria tokony ho lavitondro no teo amin'ny bulletin tokana taratasy-dazabato nefa lasa X zany hoe namboarina taty aoriana de zany moa zany zava-misy tany fokotany anankiroa no tena voaporofo fa nisy an'izay le fokotany Anarabe sy fokotany Ambondrombe zay zany fa tamin'ny commune Soaloka iny ndray de tena hoe tsy nisy PV ny fenona tany raom-pifidianana mihitsy fa nentina teo anivon'ny délégué mpanjakana teo amin'ny renivohitry ny commune ny PV rehetra de teo ny ezahana ny fenona de nisy moa naplaza aminay hoe misy zavatra ohatran'izao de nalefanay tany ny mandateranay tany nijery an'io ary voaporofo le izy de teo moa zany no natonga an'le PV sasany tsy feno tsony satria rehefa tratra zany le paikady de tsy afaka nanohy tsony izy de be deabe ny PV tsy ara-dalàna ny faminona azy reny moa zany nanaovanay requête na le hoe fitarainana tany amin'ny HCC zay inonay fa hijery tsara akaiky n'ireny zavatra reny zany zany ndray misy zavatra manitikitika kely azy zany ty dokotera Lova satria rehefa maheno an'le parcours politique anao nanomboka 7/7/9 nanana handraikitra teo anivon'ny antenimieram-pirenena hatramin'ny taona 2010 satria taty amin'ny taona 2010 manko antsika mpanaraka amin'ny fandarana ny fifidianana taorianan'izay dia niova ho bulletin unique zany rehefa nitsangana zany le senita lasa seniste taty aoriana fa teo aloha bulletin multiple zany hoe le taratasin-datsabato reny zany ny candidat manatitra miantoka an'ireny de manatitra an'ireny zany any amin'ny tompon'andraikitra de ny tompon'andraikitra manaparitaka any amin'ny fokotany sy any amin'ny birao fantatsambato tsy fantatro par expérience sy zavatra niainana ozy ahako
Andriamatoa Solombamoaka, inona tena endrika anomalia na irrégularité tany aloha tamina fifidianana zay mba hoe tena niatrehanao tao anatin'izay 3 mandat zay, raha mihoatra n'le zava-misy am'izao fotoana zao, satria am'izao fotoana zao tena be loatra zany na ilafin-javatra zay tena zany hoe arakaraky misy ny voameram-pirenena maleo tena misana fifidianana no ahatsapana tena ohatrany hoe tena tsy mangarahara, tsy ara-dalàna, tsy araky ny tokony izy, tsy ino moa zany mampitovy zo lanja égalité des chances vitana ho an'ny candidat le fifidianana, tsy ekeny rehetra accepté par tous le izy satria betsaka zany le tsy fanarahan-dalàna na le endrika alabato anatin'le izy. Tam'zany tany aminareo ny rotsaka zavatra mba niainany dokotera Lova niainan'izany fifidianana voalohany faharoa zany. Ny zavatra tsara marina aloha de za aloha zany tena zay zavatra anankiray zay tena ijoroko mihitsy hoe tamin'ny andron'ny tiako Madagasikara nitondran'ny président Ravalomanana, raha ny tany aminay tsy nahitana olana zany mihitsy ny fifidianana, indrindra fa na ny fizarana nyreny ataontsika hoe bulletin individuel reny ara tamin'izany de tsisy problème. Araky natsidiko teny aloha hoe tena matahotra an'Andriamanitra zay ary samy teny an'izany eto raha hoe zavatra tsy nisy zany efa lazaina eto, fa tamin'izany zay tena tsy nahazo baiko zany mihitsy hoe amboary io na mangalara vato, ary izany zavatra any koa moa zavatra tsy nieritreretina mihitsy na de hoe mpanao politika ary zay de tsy nieritreritra an'izany mihitsy. Fa tamin'ny andron'ny président Ratsiraka, satria lazaiko hoe le mandahako voalohany teny hoe tamin'ny andron'ny président Ratsiraka de indraindray zany misy bulletin na candidat tsy tonga any amin'ny bureau de vote, zay zany ny lesoko amin'le bulletin individuel, zany hoe ny fanjakana no miandraikitra an'ilay fizarana de mety vitany hoe tsy misy bulletin anao any. De za manokana aloha tsy tratran'izay fa nisy candidat sasany zany tratran'izany, satria mety hoe candidat natahorana de any amin'ny fokontany tsy misy bulletin any. Iny zany no tena hoe zavatra lesoko be tamin'izany amin'le bulletin individuel. Fa tamin'le bulletin unique indray eo amin'le tsy fahaiza manoratra, satria ny ankabeazan'ny olona any ambanivohitra betsaka ihany tsy mamaky teny, tsy manoratra. Misy indraindray mijery sary fotsiny fa indraindray mifangaro ihany le sary, de na le mametaka an'le ataontsika hoe raha vitondreo amin'le toerana tokony asiana azy amin'le olona tiany, mety tsy azony an-tsaina hoe le ary amin'ny ilany ankavanana, de zany ohatran'izany no ateraky le bulletin unique zany. De ny faharoa koa le hatreto aloha zany ny zay nanao an'le tsy fahatomombanana sy le ataontsika hoe tsy fanarahan-dalàna ohatrany tsy hita zay hoe inona ny sazona azo azy, de zay no mahatonga ny miverimberina, satria raha ohatra ka heverina zany hoe nataony areo zany de tsisy ninona mety azo azy na tratra izy, fa zay zany mba hiangaviana hoe ho an'le nanao an'izany amin'izao vanim-potoana zao tokony andraisana fepetra mihitsy, satria tena tsy mety zany familiviliana safidim-bahoaka zany sady tsy ara-dalàna, tsy ara-drariny ary tena manimba ny anina ataontsika hoe ny fitantanana ny politika eto amin'ny firenena mihitsy zany. De zay zavatra zay no ho anahy manokana ny tokony ho jerena amin'ity zany hoe ho an'ireo le olona ninina nanao an'izany fandikan-dalàna zany tokony andraisana fepetra, satria tsy tokony ho jerena fotsiny amin'izao fa lasa miteraka ohatrany hoe le sentiment d'impunité zany. De mety raha tsy misy fepetra raisiny eo amin'ity de mety hito foana io zany, satria heverin'ny olona tsisy dikany akory zany mangalabato zany fa azo atao. De zay zavatra zay na izy mitatra isaky ny district io ary mitovitovy daholo le mode opératoire. Ia, zay indrindra no tokony hoe tena efa zava-doza io raha tsy andraisana fepetra, satria tena ohatrany hoe lasa le safidim-bahoaka mihitsy zany no tsy hita hoe inona no ilana azy raha hoe zay le izy, fa tokony hisy fepetra raisina mihitsy io zany fa tsy mety. Tao anatin'ny nde ataoko hoe telo herinandro teo eo zay Andriamatoa Solombamoaka dia nisy ny fiantsona fananganana ny komity miaro ny safidim-bahoaka isaky ny district, manao ny miandry vazo manoloana izay KMSB zay. Ny miandry vazo moa zany efa zay moa zany eto aloha miandry ny natao hoe ny fivoahan'ny fomba ofisialy, tsy de mbola niatsika teto satria betsaka ihany zavatra tsy maintsy nijerena akaiky amin'le fanarahana ny vokam-pifidianana, fa ny ekipa zany any miandry vazo efa midina ary efa tafapetraka io zany, tafapetraka io KMSB io, ary miandry vazo manokana moa araka nazaiko teo hoe ireo zany atsona alina de alina, atsona andro de andro, ho an'ny ekipantsika zany indrindrandrindra ny fototra, indray zany tsy sarotra etsehana rehefa misy zavatra ilana azy, araka ny lazaiko teo hoe ireo tsy
tsy nametraka fepetra hoe ara-bola na ara-tombotsoa manokana fa tena le fijerena manokana an'le tanàna mihitsy no ataontsika hoe heritsika na motivation zany ho an'le ekipa. De mahazo mandry ny vovato nareo fa miandry vazo mahafantatra tsara ny tokony ataony amin'ny fotoana mapety azy. Zay zavatra zay zany tsisy zavatra hoe mampiahy antsika ty. Maraparanana ny fivahiniana ny député eto amin'ny fandarantsika na Andriamatoa Solombamoaka resadresaka raharaham-pirenena teo ny aty anivon'ny firaisan-kina moa miantso an'le hiarovana an'le safidim-bahoaka mba tena anatin'ny marina sy ara-dalàna. Misy tanjona dimy napetraky ny firaisan-kina ny antadidiko aloha zany zao de hoe tena harovana ny safidim-bahoaka, tena ho fanjakana tan-dalàna, antenimieram-pirenena mendrika mba ho tsara sy hahazo alain-tahaka ny fifidianana ho avy eo rehefa voasoroka zany le resaka fanodikodonana sy alabato de tena hoe tena mba hametraka an'izany tena hoe Madagasikara malagasy zany. Ny filoham-pirenena koa etsy tsy miantso an'le hoe tena aleo le tena safidim-bahoaka no hipoitra tato ato manko zany izay no somary nahavariana kely zay voambolana na teny zay voiziny fanoherana de hoe ny fitondram-panjakana mihazakazaka rehefa nanao firaisan-kina zany ny fanoherana mba ahafahana manao bloky anankiray hiatrehana fifidianana de nanao azakazaka firaisan-kina miantso firaisan-kina ihany koa ny fitondram-panjakana fa ny azy moa le fanoritra firaisan-kina misy tsy mpanohizany an'le firaisana de kina de rehefa miantso safidim-bahoaka ihany koa zany ny avy aty anivon'ny firaisan-kina de mba niantso safidim-bahoaka ihany koa zany ny fitondram-panjakana tany Tomasina tany. Mba te hahafantatra fotsiny ny amin'ny fomba fijery ny solombavambahoaka Dokotera Lova zany ny zava-misy aina ny firenena amin'izao fotoana izao indrindrandrindra tsy mampanino zany mikorotana ny raharaha politika taoriana 2024 mety mitovitovy an'izay koa ny fiainana ara-tsosialy miponina any amin'ny andro vaso zay velomy ny resaka tontolo ny tatsaha amin'ny ankapobeny. Ya, ny zavatra tsapa aloha zany de tena mitotongana ny fiainam-bahoaka zany na fahefamividy zany na resaka arak'asa. Satria tena hita mihitsy hoe tsy misy tetikasa mba matimaty-paika zany anampinan'ireo vahoaka indrindra ny tantsaha satria tokony hoe mba mazava tsara hoe inona ny mba hita taratra hoe inona ny ataon'ny fanjakana zany anampinan'ireo vahoaka reo kanefa amin'ny ankapobeny zany raha ny amin'ny faritra misy anay de tsy hitanao zany. De mety misy ihany le hoe tetikasan'ny fond d'intervention pour le développement le hoe vatsinankonana zao fa reny zany any amin'ny faritra misy anay de tsy hita. Tsy fantatra moa zany hoe le député ve tsy mahay matsaka sa araka ny lazaiko tao na hoe misy mahasotsivana manokana ve tsy ampisy an'izany any amin'ny faritra misy anay fa taty aorindrina nahita ihany zay tamin'ny gazety fa tsy hitanay hoe aiza marina ny fanatanterahana azy ka amin'ny ankapobeny zany de hoe tena tsy ohatran'ny Valala Voatango le vahoaka tsy de tsisy pia zany ary indrindrindrindra moa araka ny voalaza teo hoe raha ohatra hoe solombavambahoaka zany mba hoe andry ankinanao zany amin'ny distrika misy anao de tsy hitanao zay tao anatin'ny fotoana vitsivitsy teo eo zany satria eto moa tsy de hoe hifanaratsy na hifanome inona fa mba hita ihany zany hoe taloha tsy nanisy zany hoe manomboka amin'ny enina maraina anao de efa mandray olona amin'ny 9 alina ianao mbola mandray olona foana fa taty aoriana zany tsy député zandriko taty aoriana ohatrany tsy navita an'izay de eo koa no nahatonga an'le ohatrany hoe safidy manokana hoe aleo averina indray Dokotera Lova satria tena io zany tena fahafoizan-tena natao hoe sacrifice mihitsy ny fijerena ny fiainam-bahoaka ary any amin'ny ataontsika eo any amin'ny laharana faharoa mihitsy na fahatelo raha ny fiainam-pianakavianao zany rehefa nisafidy ianao anao solombavambahoaka. De zay zavatra zay no hita hoe tena tsy nisy olona afaka tena hoe anterana zany ny vahoaka ny miandry vazo satria na teo aza ny faneriterena misy maro isan-karazany de tsy fantatra hoe aiza ianao no andeha hitaraina tsisy mijery ianao zany de zay zavatra iny tena hitako hoe lesoka be de lasa ohatrany hoe miraviravin-tanana le vahoaka na eo amin'ny fiainana andavanandro zany indrindrindrindra amin'ny antom-pivelomany. Tamin'ny andronay zao de hoe tena jerenay mihitsy hoe inona ny tena manampianan'ireto tantsaha reto amin'ny fivelomany de any zao tena hoe reny atao hoe ady rano moa ny filazanay azy na le hoe canaux d'irrigation reny zany reny ny tena ilain'ny vahoaka satria izy tsy mila hoe menao vola fa ampianao fotsiny izy amin'ny
fanajariana ny tanimbary nefa fitariany rano makany amin'ny tanimbary izay izy ihany no manajary ny tanimbary nefa rehefa tonga ao aminazy amin'ilay tanimbary fotsiny le rano dia efa tonga dia efa mandeha fa le fahatongavan'le rano avy eo amin'le renirano makeo amin'ilay tanimbary manahirana azy dia nefa nisy le vola le hoe siady zao ohatra notantanin'ny atao hoe solombavamboaka sy ny chef district tsy dia hita taratra loatra le fijerena an'izay le tena filan'ny vahoaka zay zany fa orchestre bisikileta ny chef fokontany reny ara bisikileta ny chef fokontany ao anaty propagande mihitsy ny zarainy nefa vola mpanjakana ny vidianana azy hitanao amin'izay le tena hoe fampiasana ny fitaovam-panjakana zany dia tena ary misy ara chef fokontany nampifilafilaina ianareo rehefa tsy many dia mbola tsy azonareo aloha rehefa alany eo zay vao tonga aminareo indray io na dia efa nomena ara ny sasany hitanao amin'izay zany hoe tena hoe samy olon-dehibe ve dia hifanao an'izany tena hoe fanombanombaninan'le vahoaka mihitsy ny zavatra ohatrany raha fieritreretako azy na izany na tsy zany aza nefa mijery manaraka atsika zao vahoaka miandry vazo mety amin'ny alalany tambazotra sosialy dia misy ihany koa mety zanakam-pelezana avy aty miantso sy ny sisa ao député lova ao sy ny sisa sady amaranana ny fivahiniananao eto mino fa manakambara-betsaka ianao amin'izay tsy voaresantsika amin'ny rahalahy teto Andriamatoa Solombavam-bahoaka ho an'ny vahoaka miandry vazo izay anisan'izany atonganao tompon'andraikitra amin'ity mandaha manaraka ity. Ia, voalohany teny aloha dia tsy sasatra ny misaotra antsika vahoaka miandry vazo tsy vaky volo satria tena niady mafy tokoa tsika nahatongavana amin'izao tanjona izao ary tena atao hoe be dia be mihitsy ireo antoko maro isan-karazany fikambanana sy olon-tsotra izay tena nanolo tena manokana mihitsy hoe tsy maintsy manovotsika fa tsy mety intsony ity dia tena niasa mafy zany andro manalina araka lazaiko teo tsisy tambiny io fa tena sitrapo misy moa fitenenana mihitsy hoe sitrapo fa tsy terena izay mihitsy moa zany ohatrany hoe leitmotiv nentinay tamin'izany hoe sitrapo ty fa tsy terena dia aleo ataontsika tsara dia isorana be dia be anareo rehetra satria tena nampihetsi-po ny firaisan-kina ary tena atao hoe tena samy niezaka mafy mba handresy lahatra ny vahoaka hampandany ny kandida dokotera Lova tao anatin'ny firaisan-kina dia tena makasitraka makatelina amin'ny zavatra rehetra izany fa ny fampandehanana natao moa zany dia hoe ezaka anao tsaratsara noho ny teo aloha satria efa mba manana an'ilay traikefa ny tena eo koa ny atao hoe fahaiza-manao angambany tsy dia atorontsony amin'izany atao hoe asana solombavam-bahoaka dia mampanantenanareo vahoaka ny miandry vazo zany fa tena anao tsakany sy andavany ny asan'izany atao hoe solombavam-bahoaka dia miantso anareo koa mba hiarisa lahy satria tsy ho vita rery raha tsy arahana manao ny zavatra rehetra dia eo amin'ny fanoloran-tsaina ny fifanampiana rehetra amin'ny arakasa ho avy moa izay raha sitrapon'Andriamanitra ka tonga ao hijery isaky ny fotony mihitsy zany ny tena hoe inona ny tena manahirana tena maika na atao hoe priorité ahafahantsika tena hoe tsy mitavozavoza zany fa tonga dia mandray andraikitra avy hatrany manoloana ny fahasairanana izay tena efa latsaka tena hoe lasa lavitra tokoa amin'izao fotoana tena efa latsaka dia latsaka ny fiainan'ny vahoaka fa dia hoe hifanampy amin'izay ataontsika hoe fitaovana sy fahefananana ary indrindrindrina amin'ny atao hoe ny herim-po rehetra izay tokony hoentina amin'izany. Ia. Dia velom-pankasitrahana ny Solombavam-bahoaka isika efa azoko tenenina amin'izay satria Solombavam-bahoaka izy teo aloha dia amin'izao fotoan'izao izy tamin'ny vokatra Vonjimaika izay navoakan'ny CENI dia mitarika eo amin'ny laharana voalohany zany hoe efa azo heverina aloha zany raha mitongotra ilay fiaino-tsimbazaza fa miandry zany fa mamokatra ofisialy avy an'io fitsarana avy momba ny lalam-pandrenina antsika ahafahantsika miantso tsara ny dokotera Lova Solombavam-bahoaka ny Madagasikara vao fito amin'ny distrika miandry vazo izay manko nambarana ny lalam-pandrenana zany makasitraka dokotera Lova ny vahiny teto amin'ny fandarantsika. Misaotra betsaka Faniry ary misaotra antsika rehetra izay mikarakara ny fandarana. Hitantsika amin'izany fa na dia hoe nandresy aza ny Solombavam-bahoaka antsika avy amin'ny firaisan-kina dia tsy mitsahatra mijoro ary mahita ny tsy fitezan-javatra tany amin'ny distrika izay nirotsahany dia nitondra an'ireo fitoriana zany ny antony zany anie dia tsotra ihany mba ho amin'ny
fifidianana mba ho tsaratsara kokoa ao aoriana zany mba ahafahana misoroka satria ao aorianany zao mbola ho avy ny fifidianana communaly ny dikan'izay zany azosoroana makany fahatsarana foana ny lesoka rehetra samy hafa zany ary zay ny antony ijoroany le komity miaro ny safidim-bahoaka mba hametraka fanjakana tandalana zay tena miorona ao anatin'ny marina sy ara-dalàna izay fa iverina amintsika rehefa aveo fa ndao alohantsika vetivety fotsiny hanaraka indray ny fanehoan-kevitra nataon'ny professeur Jonara tsy mazafy zay miresaka ny tontolo ny raharaham-pirenena rehefa miresaka raharaham-pirenena mazava ho azy vao resaka ao anatin'izany ny fifidianana sy olomamboaka zay hiandrasantsika famoaham-bokatra ofisialy avy amin'ny ACC amin'izao fotoana izao dia ny professeur Jona zany no mitantara ny zava-misy amin'ny akapobeany zay araka ny fahitany azy amin'ny maray aman-dreny azy zay vatona sonotro ny tany trafona sonotro ny nofo amin'ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Mahakasika amin'ny politika zany olom-pirenena ny tenako manana ny hevitro samy milaza dolodolo fa nisy nangala-bato ary tena miamba tsy nisy fifidianana ohatry an'ity fifidianan'ity mihitsiny teto Madagasikara dia mitodika an'ireto communauté internationale reto ako hiara hiasa zany amin'ny olona mpangala-bato amin'ny fanjakana feno fangalaram-bato zany le communauté internationale dia fanjakana inona moa tompoko ny fanjakana stable ao anatin'izany hoe olona nangala-bato olona nisy alatra amina resaka fihetsifihetsena fampiasana fahefam-panjakana zany nalany an'le mpisolom-bavambahoaka atsika olona tsy manana legitimité eo amin'le vahoaka dia zany zany anao lalàna ary koa misy olona lany eo misy tsy mahafantatra bisibasy ny lalàna mihitsy nefa dia izy zany no napetraka teo vidiana dia reny nanao ny lalàna eto amin'ny firenena mba eritrereto kely ne zavatra isy eto amin'ity firenena ity zany mba misy minimum farafaharatsiny fahalalàna zany olona hoe arotsaka député zany fa tsy hoe arotsaka fotsiny fa iny no fidian'ny olona satria iny mambahoaka na dia tsy mahay iny bisibahany lalàna olona anao lalàna zany ka za zany dia manahy ihany manahy ihany voalohany indrindra io dia zavatra nahirana io satria rehefa hivoaka eo zany le izy vokatra ny fangalaram-bato ohatra na lany dia zany hitondra ny feon'le olona ny olona mahafantatra fa tsy zany lany tany aminay fa nangala-bato dia lany dia avy eo inona no feo ny vahoaka entiko any amin'le fokon'olona amin'izay fotoan'izay dia za ve eritreritra fa anginy ireo olona ireo rehefa fatany fa tsy mifidy izy tsisy firenena ilamy eto tsisy maniry-korotana antsika raha miteny an'izany tsy aniry-korotana amin'ny firenena filaminana ny tadiavin'ny olona izao saingy ny fanginana kosa eo analohan'ny tsirariny dia tsy mety ary zay nitodiako hoe Madagasikara zany hiara-hiasa amin'reto vondrona irasam-pirenena reto amina fifidianana tsy mitombona na feno alatra no fanjakana irahan'le fifidianana dia inona zavatra miseho eto amin'ity firenena zany zavatra any to gaga vetsika raha farany le Madagasikara na dia manan-karena ary eto ambonin'ny tany ka zao ny any teniko potika le firenena ankehitriny na anaiky na tsy andaiky jereo fotsiny laharatsika maneran-tany jereo fotsiny fihetsiky ny olona ary reny sokatra ny ondrana biby aondrana reny hoe endrika isehon'le tsy fanarahan-dala satria ny olona miteny hoe sasany ary manao ny lehibe ary manao dia zay ve ny tsy anao olona tratram-bodiombo zany ary mampalahelo fotsiny le olona milaza ny zava-misy fa tsy mety zao reny olona ireny indray manjary enjehana sovonoana ka aiza nefa raha n'ity firenena ity ary izao moa tsika ankalaza ny 26 juin atsoatsy ny fety-pirenena dia ho avy dolidoly ny mpanondrana biby rehetra sy mpivarotra tanindrazana milaza ho ty tanindrazana dolidoly dia ankalaza ao anatina fombafomba fotsiny kanefa le firenena voazanaka dia hifety eo anatina fahoriana ny ampitson'iny tsy manan-kohanina mampalahelo tsy titeny an'izany saingy izay zava-misy ankalaza an'le fahaleovatena inona fahaleovatena anananao eo inona izy ny feon'ny toekarenanao dia ianao malagasy za dia mbola tehiteny aho hoe misy olona kristianina ao anatin'io mpitsara io feo ny fieritreretanareo tompoko mety mahazo voly ianao androany tsy fantatra tsy anjarako no mitsara an'izany fa tsy ho zakanao ny alahelondreo olo ireo tsy ho zakatsika ny alahelondreo olo ireo amina tombontsoakely ka izay no anaovanao ny zavatra tsy araky ny lalàna tsy ara-pahamarinana olon-dehibe olona nanao fenianan'ireo hitatsika ireo samy taraina dolidolo nangalatra ahoana ny feo amin'ny fieritreretanao manoloana zany zavatra zany dia tsy tena hoe teo mangalatra nareo fa feo amin'ny fieritreretanao kosa mila eritrereto za dia malahelo amin'ity fireneko ity ako za tsy manana firenena andehanana fa teto anteraka eto ihany koa ny maty
mety misy manana nationalité anankiroa na nationalité vahiny azy efa fantatra fa tsy hijanona eto fa dia aza potehana le firenenay aza potehana firenena roko tsika tsy sara velatsy ankalaza ao anatina fiasaram-belatsy eto a nefa le vahoaka mahantra mifakondro vavy isan'andro dia maharay afatra foana ianao tsy mihinan-kanina tsy hianatra tsony ny zanakay mba hampio zahay zany mety nareo ama tsy mety tsy anontaniny olona reo fa raha izahy aloha dia zay zany no manao antsoava hoe raha mbola misy olona heritry manana heritreritra ihany a ny feo amin'ny fieritreretanao ianao na fa tsy mifeon'olona vola mandalo moralany iny a fa tsy ho zakatsika ny fanaovana tsirary manoloana ny zava-misy eto amin'ny tanindrazantsika. Ya tena misaotra tsy fantako moa na mahenao antsika amin'ny professeur Jonara tsy mba zafy na ahoana fa za manokana tena misaotra betsaka monsieur le professeur tena mbola eo zany ny tia tanindrazana eo ny vato nasondro tony tany eo ny avaram-pianarana malagasy mbola miaro ny tia tanindrazany mbola antsika ety mba azotsika mpanaraka ny fandaharana an-tsaina ve ny aminy hoe ray aman-dreny lehibe reny ary tsy tongatonga ho azy na mpampianatra mpikaroka mpampianatra ary manam-pahaizana momba ny tontolo ny biby iny zay nyrenisitsika teo hitatsika teo na nio hevitra teo iny ary sary-piaro indrindrindra ty resaka varika léomurien sisy ety tena anisany miteny matetika indrindra fiarovana ny tontolo iainana zany ny tontolo akapobeany zany so ny ranomasina miteny matetika professeur Jona akavetsiny zany hoe tena hoe maneho hevitra politika zany professeur Jona tena hoe tsy de tena faheninao zany fa ny azy moa zany de mifototra amin'ny zava-misy akapobeany amin'izay tontolo zay misy azy sy ny nanaovany fandalinana ny resahany zany fa matoa zany raha aman-dreny betriny reny zay mpampianatra mpikaroka manana ny toerana misy azy teo amin'ny sehatra nasionaly sy ny sehatra iretsam-pirenena ohatran'izany no fomba fanehoan-keviny ary ny tena nampihetsi-po anaty elo hoe aza pitehinareo ny firenenay aza pitehinareo ny firenenay araka ny teny professeur Jona teo tena goavam-be zany hoe tena lasa makalaza ny le fety ny fahaleovan-tena anatin'ny fiatsaram-belatsy satria tsy malagasy lay filoham-pirenena ary ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia efa tena mepotika tsy eo an-tany malagasy tsony lay tena Madagasikara malagasy na ny fanapahan-kevitra rehetra raisina ho amin'ny tombontsoa anty Madagasikara ty aza dia efa tsy malagasy tsony no mandray fanapahan-kevitra amin'izany ary na ny vola hoeto manodana an'le Madagasikara aza amin'ny akapobeany zany dia efa saika tsy isika tsony no tom-pahefana afaka miteny an'izany ka tena hisaorako manokana zany ny fanehoan-kevitra professeur Jonara tsy mazavy teo mety marobe amintsika satria mijery ato anatin'ny fanehoan-kevitra ny tambajotran sosialy dia hitako ato isika zay maneho hevitra dia mampita amin'izay hoe fisaorana ho an'ny professeur Jona zay tena goavam-be satria amina vanim-potoana ohatran'izao mbola misy foana zany olona afaka maneho hevitra ihany ray aman-dreny goavam-be ohatran'ireny tena zay ny isaorako matetika zany anatin'izay fanehoan-kevitra nataona ray aman-dreny tahaka ireny zany indrindrandrindra ny aminy hoe dia mba milama ve ny toetran'ireto olona zay verina fa mitondra ny fifandraisana amin'ny sehatra iraisam-pirenena kanefa de tena ala-bato tsy hitanono ny manerana ny distrika zany rehetrarehetra zany zay le tiako tenenina hoe mba misainareo olona ho anareo mpitondra fanjakana mahafinaritra le voninahitra mahafinaritra le inona moa ty izy ty zany le fanampiny ny fahefana rehetra azonareo amin'ny alalan'ny tombontsoa samihafa mahafinaritra daholo ny fomba voky ny trano hoe tena misy fiarakodia efatra sefatra de ao anaty fitaratra tsy hita avy ety ivelany fa fitaratra miloko mahafinaritra misy hoe mpiambina mahafinaritra misy an'le hoe ny vady aman-janaka de manana fiarakodia manokana natao ampiasaina hitsenanana izy ireny mahafinaritra ny amin'ny hoe misitraka reo tombontsoa samihafa ahafahana mivezivezy mivoaka makany ivelany amin'ny alalan'ireo passeport sisa fa miverina anatin'ilay fanehoan-kevitra professeur Jonara tsy mazavy teo ny amin'ny hoe de tena tono ve ny fisainanareo tranquille ve ny conscience nareo amin'izao zava-misy iainan'ny firenena izao
tahaka nareo le mampiseho endrika fifaliana be mihitsy hoe tsy mbola nisy nahavita nikarakara nyity Tamatavy ty raha tsy tsika hatrany amin'ny taona elina amin'ny 20 mandraky teny andrano re olona ianao le niteny aniny ve tena nahafantatra ny tantaran'ny Tamatavy ve ianao? Za miresaka zao tompoko de azo lazaina fa mba zanaka zany tanàna zany ary ny fiainako rehetra de lany tany am'izany hoe Tomasina zany, Tamatavy zany. Fa nisy nikarakara foana io Ramsea, mety tsy tsaronao zany, matotonga tamin'iny toeran'iny tanànan'ny Tomasina, mato misy molon-dranomasina nahafinaritra teo, nahafahany rehetrarehetra ny vahiny tany Tomasina ka nahafahany rehetra mba hoe hoeny amin'ny boro, nahafahana niazo an'izany avenue de l'indépendance miainga avy eny anivon'ny Lamerie makery amoron-dranomasina zany, niazo an'iny lalana amoron-dranomasina jusk'hatrany amin'ny hôpitaly be iny, nisy ezaka nataony rehetrarehetra tao Ramsea. Fa tsy ianao vao tonga akoriny de manao zavatra ianao de milaza ianao fa ianao ny tena favori, ianao ny tena manao azy. Satria isaky manao fitokanana manko ianareo de zay foana ny voambolana eny ambavanareo, tsisy mikarakara ty hatram'izay, tsisy nitsidiky ty, tsisy nanao ohatran'izao ty, de rehefa mba mahavita zavatra kely ianareo de ampangainareo tsy nanao ninina teo alohanareo. Zay nge le lesoka am'le fitantanan-draharaha e. Zay le lazain'ny olona hoe oeraoera mibetsaka fa mba isaory zay vitan'ny hafa, tahaka n'le nambarantsika foana momba ny kanja ny Mahamasina. Tsy tonga kanja zay nahazo fankatoavana teo amin'ny sehatry raisam-pirenena io kanja io raha tsy nisy fikarakarana tany amin'ny Repoblika Mifandimby ka noraketina ny aminy hoe de ny kanja Mahamasina nataontsika kanja iraisam-pirenena, de nikarakara azy ny fanjakana Mifandimby. Io no nandraisana Jeux des Îles 3e édition, io no nandraisana Jeux de la Francophonie, io no nandraisana ny Coupe d'Afrique des Nations tamin'ny rugby impiry ny sesy zay. Ary nahazo fankatoavana tany amin'ireo rafitra iraisam-pirenena ho an'ny tontolo ny fanatanjahantena iombonina na ny Sportco zany collectif. Fa rehefa mba nikitika azy nareo amin'le 77 millions de dollars asa na le vola mibetsaka de lazainareo fa tsy naomby ary tsy afaka tena hoe nivelatra ho an'ny rehetra. Fa io kanja io nefa nahafahana namoaka ny anaran'ny club mateo amin'ny sehatra raisam-pirenena, nampilalaoviny sy nidgera sy ny élément tamin'izany fotoana antrany. Io kanja io nahafahana namoaka ny Scorpion, nahafahany Maître Ratso, Ranir, Jeremy namolavola boakely ho tonga teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Io kanja io anisan'ny nitondrana ny ezaka rehetrarehetra ka nampamiratra Madagasikara teo amin'ny tontolon'ny baolina kitra taty amin'ny ranomasimbe Indianina. Matoa voatazontsika foana hoe tsy afa-bela eo amintsika zany Maurice, Comore, La Réunion zany, Seychelles moa tsy resahana, de nisy famolavolana boay kely teo amin'ny kanja io zay nisy mpanazatra name ny tsara indrindra tany aminy, ny fitiavana ny tontolon'ny baolina kitra sy ny fitontolo zany hoe fanatanjahantena malagasy zany. Zay ingely izy zany hoe misy ezaka be da be mifandimby teo na tonga an'le kanja ohatrin'iny. De rehefa nalesiny le bare amin'ny Madagasikara teo amin'ny sehatra raisam-pirenena tafiakatra tamin'ny quart de finale atsika de nambakevitra ianao fa amboarinao le kanja Mahamasina de hovainao hatramin'ny anarany hoe kanja Barea. De ohatrany hoe tsy nanao ninina ny tany aloha tany rehefa ianao namia azy sy nanao azy Ramsea taty aoriana. De ohatran'izany ny fomba fijerinareo ho an'le amoron-dranomasina Tomasina, nanao zaridaina mahafinaritra ianareo araka ny fomba fijerinareo de namboarinareo ny lalana tandrifon'le zaridaina, de nasinareo toerana fitsangatsanganana kely, voninkazo, fanaovana fanatanjahantena, musculation sy ny sisa, misy trano fisakafoanana, de neverinareo fa tsisy ny karakara mihitsy zany moron-dranomasina Tomasina zany, fa tay zay tomboka isan-kalahady sy sabotsy no mivoaka sy makafafy ny fiainana atao Tomasina raha tsy teo amin'ny boro. Tsy nisy anao tamin'izany fa nahafinaritra ny fiarahamonina.
Ary rehefa misy ny projet anaovana extension ny porony Tomasina dia nieritreretina mihitsy fa tsy maintsy arovana ny sisin-dranomasiny Tomasina. Ny zikany nanao an'izany extension ny porony Tomasina zany na fantarana ny porony Tomasina zany. Misy rivo-doza taty aoriana ekely rehetra zany. Fa izany mihitsy no natao anatin'ny tetikasa lehibe, tsy maintsy arovana io. Tamin'ny andron'ny Maro Karavalomanana, Andriamatoa Roland Ratsiraka mibe ny tanàna tamin'izany fotoana zany, miainga valo mora feno mandalo ny Pohantanamakoho. Mandalo amin'ny OMH iny. Mihazo any résidence mitona aty amoron-dranomasina. Fa nahazo lalana tsara tare ohatr'io ve? Ary mbola nilovaina tamin'ny Gervais zany, Rakotomanana, le babo. Mandeakama. Be ny tanàna, Tomasina. Niaraka ny Riari taminay tamin'izany fotoana zany. Niaraka tamin'ny Renarson Rafidimanana. Mitondra ny anjara blikiny daholy amin'ny fitiavana ny tanàna ny Tomasina. Fa rehefa mahatongonareo zany nanao an'le zaridaina, de nasianareo zavatra somary hoe musculation fanaovana fanatanjahantena, de nasianareo trano fisakafoanana le izy, de nisy lalana namboarinareo nanakaiky azy, fa ny rehetra de nahavita lalana teo fa saingy tsy noeraoera. Izy nareo nareo ny tena favori. De namboamboarinareo nasianareo jio le izy. Tena heverinareo fa tena favorinareo ka ny hafa nandalo rehetrarehetra teo de tsisy nanao ninina, tsisy ny tsiny, tsisy ny jery amin'ilay Tomasina. De mody novainareo fotsiny ny anarina hoe Miami. Nefa raha le tena projet nentinao Ramose tamin'ny 2024 Miami any États-Unis no nieveranao entina. Fa tsy zaridaina no hatsaraina. Zay nge le zavatra. Ka mba hakasitrao ihany hoa, marina fa misy zavatra hoentinareo aty aoriana, fa mba hakasitrao ihany zay mba mitondra ezaka satria misy zavatra nataony teo aloha foana nandritra ny vanim-potoana ny tantanana ny firenena. Fa tsy hoe zavatra verza be de nitotona avy any an-danitra de tonga de nareo no namatana azy. Zay le tsy eken'ny saina sy ny feo fieritreretana zany. Tsisy hoe 10 taona azo ny fahaleovan-tena de tonga de milay Madagasikara. Misy ady natao tany aloha tany, ny fandany ny fandimby ady taty amena lamba, ny VVS ny sady ava, ny jiny, ny Panama, mbola nandalo daholo ny MDRM, mifangaro tamin'ny padesima sy ny sisa sy ny sisa. Raha lay mongo nisy ty tanindrazana be da be miady ho an'ity Madagasikara ty. Zay vao azo marimarina kokoa, zay vao miverina lay fahaleovan-tena. De eritreretinareo zany izay natao raha aloha tany zany tsisy ninina mihitsy fa nareo taty aoriana ny nanao. Fa rehefa mba maneho hevitra zany mba havadibadio impito ihany lela, mba havadibadio ihany fa mba niaina tamin'ny Tomasina zay tompoko. Afaka miteny zay fa tanànanay koa zany. Ny fiainanay isan'andro san'andro tany. Fa zay mifandimby rehetra tao de mba niezaka nanao zay nafinaritra an'io Tomasina io. Be ny tanàna be zaka Alexis, mba niezaka nanao zay mba metimety tamin'io tanàna io. Be ny tanàna Roland Ratsiraka nanao zay metimety tamin'io tanàna io. Be ny tanàna Barnesta nanao zay metimety tamin'io tanàna io. Be ny tanàna Gervais Rakotomanana, Ritoanina na de nandalo fotsiny aza. Ianao moa zany miresaka hoe vitanareo le Miami de milay be fa mba mandalo vao bazary kely e. Misy raha nitarika nivaon'io zay ihany. De ahoana zany fifaliana taloha zany mandalo bazary kely. Mbola asa miandry anao zany ngabe ny tanàna anatenay. Tonga ao bazary kely io ny zava-misy ao Tomasina, amin'ny lalana rehetra ao Tomasina, fampotehana tahaka n'inona. Ndeha ho an'ny Tomasina indray ianao miala avy aty amin'ny PK0 mandalo. Vao etsy ianao afaka nambo malaza. De andeha ho an'ny Manjakandriana efa bloqué an'izay ianao, lavaka tsy fakahitana. Tsaroko hatrany ny tenin'Andriamatoa Deratsiraka hoe vao isan'ny teknisian'ny travaux publics tamin'ny andron'Andriamatoa Deratsiraka ny isan'ny lavaka miainga eto Antananarivo makany Tomasina. Dikan'izay vitsy ny lavaka ary azo maîtrisena tamin'ny alalan'ny fond d'entretien. Mbola tsisy moa tamin'izany fa azo nikojakojaina tsara le izy. De zao nareo tena mba mirere mihitsy hoe de tena mbola tsisy nanao ohatran'izay fa zay manao Miami, milay be le toeram-pitsangatsanganana, misy jiro mahafinaritra be, misy salle de musculation, Akalamanjana moa zany misy skate park, misy an'izao sy ny sisa sy ny sisa.
misy fivarotana resaka asa tanana sy ny karazany. Eny e, de maninona fa ny lalana makany manahoana? Asa 500 metra miala eo bazary kely. Eto lavitra be ary zany teneniko zany. Manahoana? Aty ambadiky ny Magro aty, mivoaka makany gare routière, manahoana ny lalana? Sy any ambadika rehetrarehetra any. Andalo any Kiriry any, any Ambojafy any, any Valpaison, any Salazamay, any amin'ny cité ara rehetrarehetra any. Efa vitanao ve? Le lalambe mikodana avy amin'ny Besainky iny. Zany mila ametrahana fanontaniana zany, fa tsy hoe mahavita zavatra kely de ampangaino tsy nanao na hoe tsisy nijery mihitsiny. Mba ohatrany tsy marina ihany zany aloha e. Aloha mba havana ihany. Mba ohatrany tsy marina ihany zany aloha e. Mba samba mahita rehetra hoe avy any am-poriny Tomasina mandeha milalalala mahafinaritra be. Mihaza ny Oxymade mandeha aty amin'ny Neptune. De vao ny résidence mandra mahatonga any amin'ny hôpital be any. Mba nisy ezaka maro nataony rehetra tany. Na nametrahana an'le guide de protection aza amin'ny sisin'ny ranomasina. Mba nisy ezaka teo ny arovana an'le tanàna. Fa rehefa mba manao de mitenena fotsiny hoe nanao zay arakin'izay mba ezaka vitanay satria mandalo ny fitantanana amin'ny firenena. Fa aza ampangaina ny hafa ho tsy nijerina hoe tsisy ny raharaha. Mba ohatrany tsy milamina zany fomba fiteny zany. Amboary ihany fa marina hoe anareo mifahefana fa tsy mandrakizay a. Misy limite io. Zay ndray tsy haitsika hoe hatramin'ny roviana. Fa mba hevery kosa ny sasany, mba hisaoro ny sasany zay mba mitondra ezaka amin'ny fanatsarana an'le tanàna satria tsy tonga ho azy ny tanàna zay ny vatanana raha tsy misy ezaka nataony rehetrarehetra mifandimby tany amin'izany toeran'izany. Manao fisaorana eto an'ireo rehetrarehetra mitondra ezaka ho an'io tanàna ny Tomasina io. Misy efa nodimandry moa zany Ray aman-dreny Bezaka Alexis efa nodimandry. Ray aman-dreny Barnesta Andremiaratsoa efa nodimandry zany fa mbola misy ihany. Nanao ezaka ne zany Roland Ratsiraka Firy-Mandato ao Tomasina be ny tanàna zany e. Nanao ezaka daholo zany. Nanao ezaka ary le baba. Maheno azy ao Docteur Gervais amin'izany. Renarson Rafidy Manana adjoint au maire tamin'izany fotoana zany, lasa député ana tamin'ny fotsy. Afinaritra nge fiarahamonina anay tao zalahy. Niaraka amin'ny chef de région Julien Ndremorasata tamin'ny fotoanandro. Nanao ezaka be. Zany ny antony nahatonga le hoe capitale économique Tomasina. Nga de tonga foana le hoe capitale économique ny tenen'ny Filomark Ravalomanana. Io grand port ngeza be io. Dikan'izay tsy maintsy ho hatsarana zany ny lalana. Makany Tomasina makaty Andrenivohitra, aty Andrenivohitra makany Tomasina. Tsy maintsy mitarina le seranatsambon'ny Tomasina ahafahana zany mandray an'ireo samby rehetrarehetra ka misy destination zany zay mandalo de manatsara ny fiditry ny vola. Zay nge ny antony nahasiana le SPAT, SMMC, MICTSL sy ny sisa tany. Misy ezaka tompoko le izy. De nisy négociation lehibe da be nahatonga le extension fantarana amin'ny poriny Tomasina. Dia ny JICA, coopération japonaise, no nahazo an'ilay famatsim-bola de manoa an'le asa tanty. De ny sasany moa rehefa mitokatokana kely an'le une partie an'le le extension amin'ny poriny Tomasina de lasa mibotsina. Mampalahelo a le izy. Raha tsy miresaka ohatran'izany zao tsika de lasa ohatrany hoe ny sasany no mirehare an'le zava-misy fa tsy azo irehare zany. Nde ataoko hoe sombony kely fotsiny amin'ny zavatra maro be tokony natao eto Madagasikara nge le miamia. Tsy vitanao tao anatin'ny mandahanao tamin'le 5 taona ary le iziko, le mandaha ray. Miditra amin'ity mandaha vaovao teo ianao vao mikitikitika an'le izy, tokatokana an'le izy. Savolaina ianao vao nahavoaka an'le hoe mirahina ary mifankaty. Matoa-tsika miteny an'izany de mba te hampita hevitra ihany tsika hoe mety misy fotodrafitrasa ataonareo, tsy mampaninona zany. Asan'ny fanjakana andavanandro zany mba hisarihana mpizahatany satria mitombo ny mponina, tsy maintsy mitady asa ahafahana mamelona tanàna koa ny fanjakana.
miantso ny tourisme mpizahatany ho avy satria misy paquebot be da be mivezivezy ao Tomasina. Inona no ahafahana miantso mpizahatany? Raha tonga amin'ny sambo izy de mba mahita tanàna tsara. Anormal zany, asana fitondram-panjakana zany. Ary volam-panjakana nanaovana an'izany fa tsy hoe vola tany am-paosin'ny rakotana arabe. De aza mba mitady dera sy oeraoera be ohatran'io fa mba ataovy amin'le fomba normal ihany le izy, ny amin'ny hoe ny sasany nanao ohatran'ireny nge tsy nitady dery. Fa nga Andriamatoa Marc Ravalomanana raha nanamboatra ny borin'ny Mazanga nitady dera. Nga ny teny président Marc Ravalomanana hoe hatramin'izay tsisy nijery ty bory ty. Mafy mena aminareo, marina mafy e. Ny fanamboarana ny bory tonga de nampiarahana tamin'ny banky centrale tao Tamatavy, tao Mahajanga. De lasa mpitoeram-pitsangatsanganana mahafinaritra be ny sisin-dranomasin'ny Mahajanga. De zay tonga amin'ny Mahajanga de tsy maintsy mandalo eo amin'ny bory. De lasa misy famoronan'asa, mpivarotra mosakika sy ny sisa. Ay, verindray ary mamandina sary izy le vidianako mosakika. Mihaino azy ohatry zareo. Ezaka nataon'ny fitondrana amin'ny fandimbo zany, fa zao tsy aniliana ndraiky teo hoe vao mahavita kely de niteny fa tsy nahavita ny teo aloha. Tsy ohatry zany le hoe continuité de l'État e. Tsy zay le atao hoe sansan'ilay le pouvoir e. Aloha azavaina tsara l'izy rangaha. Tsy oeraoera l'izy. Tsy zany le izy. Fa mba apetrao amin'ny toerana misy azy. Raha misy mikipika ve tarehy grand pavois de ilaza fa tsy nanao ny teo aloha na village touristique sy ny sisa sy ny sisa. Mais non. Samy mba mitondra ezaka daholo. Tamin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana nanamboarana ny lalana mahafinaritra be iny Mahabo Mandra-Pahatonga Morondava iny, tanàna Morondava mahafinaritra. De inona ny teneninao? Tsy ngezaka ve zany ny tany aloha? Tsy niteny an'izany ny filoha Marc Ravalomanana fa mandrakoty ny androany mbola lovainy ny ao an-tanàna le izy. Satria mitombo ny isam-ponina, mitombo ny filana, tsy maintsy manao foto-drafitrasa mifanaraka amin'izay. Ohatra ny ianao tompoko io, manana tokantrano, fonenao mivady manokana nandeha nanofa-trano efitra ray de ampy anao, misy lakozia anatiny na ivelany. Fa rehefa miteraka ianao, ray, ny ampy roa, lehibe ny zaza, tsy maintsy ianao nde nitady efitra hatona nareo efa mianaka. Tsy ampy tsony ny efitra ray miampy lakozia anatiny sy ivelany, na anatiny na ivelany fotsiny. Fa tsy maintsy manampitombo efitra roa ianao farafaratsiny de mba misy efitrano ho an'ny ankizy, de mba misy efitrano mba natokana kely. Ohatra sady fanotorian'ny mpivady no mba hanaovana kely salon eo andraisam-bahiny. Rehefa mba lehibebe indray ny ankizy de mitaky ny ankizy, hitarika eto ty fetrony tsy mety fa zay misy namana, de mba mandeha manofanofa trano zany na mandeha manamboatra trano raha manana fahefana manao an'izany, de mba atao lehibebe le trano mba ahafahana zany miaina tsara ao anatina tokantrano. De mba somary misy tokotany malalaka, de misy zaridaina kely ipetrapetrahana, de mba somary misy lakozia ivelany, de somary mba raha manana fahefana vidy de mba misy coin kely anaovana grillade. Ohatra zany atao hoe fivoarana. Miainga avao anivon'ny tokantrano zany ny zavatra dinihana eo anivon'ny firenena. Lozika sy normal zany, samty mitombo ny isam-ponina. De normal zany. Obligé zany le fanjakana tsy maintsy manao an'izany. Raha mitsinjo ny vahoakany izy, te hampitombo fidiram-bola ao anatin'le tanàna ray izy, ary te hampiseho an'le imazan'le firenena eo amin'ny sehatra raisam-pirenena. D'ailleurs le izy promesse ny tao anatin'ny propagande 2018 de tsy maintsy natao 2024 le izy vo inauguré natokanana zany. De zay ny tenentsika hoe amboary any le fomba fanehoan-kevitra ndraindray. Marina fa hoe manana fahefana nareo manao zavatra araka ny fomba fijerinareo, satria zay ndray moa zany vao mba misy fitokanana ngengeza ohatran'iny de tondrana artiste sy ny sisa nentina tady daholo ny solombavamboaka. Solombavamboaka de zay position rehetrarehetra io mabe adefitra nentina tany eto Masina tany daholo fa mba everitsika zany fisitriny travaux publics izy de lasa namboary ny lalana ambolo madinika mivoaka makany mangarivotra any.
Atya Tanambao-Sainky mivoaka makany Mangarivotra, de misy karazan-dalana samy hafa ao, samy mitondra ny fitiavany an'le tanàna daholo zany reo zay nandalo teo, fa tsy hoe ny ankehitriny isaorana zay ataony ankehitriny zany ao anatin'ny fanatsarana. Mety misy tsy vitany de anjara mandeha mitady vahaolana hoe inona no tsy vitako, inona mbola tokony harenina, fa ho an'izay efa nanao teo aloha de samy mitondra an'le zaka marobe. Mahatonga olatra tamana foana ny vahiny ny vakanse makany Toamasina na de andro aviorana ary satria misy tsy mahazaka an'le condition climatique koa any Toamasina. Fa de arabaiko manokana moa zany ny akama rehetrarehetra, bela be da be tsika miparitaka any daholo eran'ny Madagasikara mifanena, de mahafinaritra indrindrandrindra zay nitondra ezaka ho an'ny fitiavana an'io tanàna io, fa tsy hoe zay tonga taty aoriana ihany korony ka nanamboatra nanao zaridaina nisy jirojiro sy ny sisa de zany no tena nanao be, tsy nanao daholo ny teo aloha ary akasitrahana na de reo efa lasana ara nodimandry de esaorana ny ezaka vitanareo eny nareo mbola any am'izao fotoana izao zany de akasitrahana daholo satria tamin'ny fofeny fitiavana daholo no nitiavantsika an'izany tanàna zany. Ohatran'izany ny tena tokony nitiavana ny tanàna rehetra manerana amin'ny Madagasikara. Aka iresana an'izay rotsaka be ny tanàna moa zany fa tsy moramora ihany koa ny mitondra ny anjara brika amin'ny fampandrosoana ny tanàna. Ary aza sary-piara tsy maintsy ponina avy ato aminay ihany manao an'izy, fa rehefa misy te hitondra ny anjara brikiny de raiso amin'ny kafaliana izy. Raha ohatra ka te hitondra ny anjara brikiny, zany de ao anatin'ilay hoe apport ho an'ny fitiavan-tanindrazana, anjara brika eo amin'ny fitiavan-tanindrazana zany. Mety nianatra tao amina commune ray tao izy ohatra, sendra nandalo na sendra niasa tao izy de babo an'le tanàna, na mety misy fianakaviana eo de babo am'le tanàna izy, na no ny antony manokana ara-geografika an'le tanàna mahita izy hoe tena azo atao mampandroso an'ity tanàna ity, de mety babo izy de mirotsaka ao anatin'le commune, tsy mampaninona zany. Aleo ny rehetra samy mitondra an'izay mety effort rehetrarehetra avy any aminy ahafahana mitondra fampandrosoana. Iverina any am'le adevitra faharoa ako, satria betsaka ianareo nangataka tanatin'ny MP-ako tao tany amin'ny WhatsApp, nisy ny antso mivatana hoe mba avereno matetitetika ilay fanehoan-kevitra nataon'ny fiarahamonim-pirenena roa iny dia iny zany ny averentsika eto amin'ny fandarantsika maranantsika azy, satria misy fikambanana 250 mivondrona tao anatin'iny nanao an'iny fanambarana omaly iny de averintsika atao anatin'ny fandaharana zany de aorianan'izay dia mirotsaka amintsika ny raha-fanitana ny KMSB de mamarina fandarana. Isarako ianao nanaraka ny fandarantsika tamin'ity tolakandro ity, etona de miala tsiny amintsika foana satria nisy fahatarana teo atsasakadiny be zao de miala tsiny amintsika. Na izany ara dia afaka nanaraka amin'ny fanehoan-kevitry solombavambahoaka raha Kotonena Lovadrien avy any Miandro Vazo itsika tamin'ny fandarana teo de akasitrahantsika Dokotera Lova zay voafidy mitarika moa zany tena fiteny azy, mitarika Vonjimaika amin'ny voka-pifidianana zay navoaka ny senia any amin'ny distrika Miandro Vazo zay amin'ny alalan'ny lisitra firaisan-kina. De makasitraka atsika rehetrarehetra fa indro aloha zany alefatsika le fanambarana ny fiarahamonim-pirenena roa de aorian'izay tsika ny hira fanitana KMSB de avy eo tsika hanaraka an'le generika famaranana zany, fa titondra vaovao lehibe amintsika Rapitsoalarybe aza miala ao anatin'ny fandarana arovako ny safidiko. De misaotra ny teknisianina rehetra ambadika eo tarihan'ny Falramanina Ivo maestro, mahafinaritra be mihitsy maestro atsika zay tena miketriketrika tsara mihitsy faly miaraka amin'ny ekipa teknika ao Arjo sy ny Lalaina sy Rionja, de isaorana daholo rytsika ry Aritanjona, ny any ambony any de ny mpanentana miaraka amintsika de Nomi Randriamalala, misy amin'ny Mario Rakotobe de Rinarabe Mananjara ihany koa miara-manentana ao anatin'ny fandarana aloha MBS zany ahafahantsika maneho hevitra. Ny ekipa rehetrarehetra dia isaorana daholo zany any amin'izay toerana isan-tsokajy misy an'izy ireo tahaka zany ireo mahasovoan'ny MBS any amin'ny commune distrika sy faritra any de namana mpiara-miasa amin'ny radio Madany. Tena Faniry Razafy Manantany manome fotoananao indray Rapitso ao anatin'ny fandarana arovako ny safidiko ahoara. Fanambarana Antananarivo 7 Jona 2024. Ho an'ny demokrasia mialohan'ny amoahana fomba ofisialy ny vokatry ny fifidianana solombavambahoaka, ny vahoaka malagasy de miandrandra andro-mpanjakana mpikarakara fifidianana
mpitsara mahefa, mpitandro filaminana, tsy ho fitaovana amin'ny fironana ara-politika. Ny fiarahamonim-pirenena amin'ny ankapobeny dia manaraka hatrany ny fivoaran'ny raharaha-pirenena eto Madagasikara taoriana ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny novambra 2023 izay nandava ny kandida 10 ny fandraisana anjara tamin'izany. Ny fifidianana solombavam-bahoaka tamin'ny 7 Mey 2024 teo dia fotoana iray nantenaina hitondra fampitoniana ny tontolo politika eto amin'ny firenena. Nisy anefa fa maro ny trangan-javatra, ny tsy fanarahan-dalàna ary ny fandikan-dalàna vao mariky ireo petsetra misahana ny fanaraha-maso ny fifidianana eto Madagasikara. Dia reto avy zany: fanitsakitrahana ny foto-kevitra, ny tsy fiandanian'ny mpitantana raharaha-mpanjakana araky ny voalaza ny 9 sy ny 12 amin'ny lalàna fehizoro 2018-08 mikasika ny fitantanana ankapobeny ny fifidianana. Isan'ny songadina ny fitsidiham-paritra nataon'ny filoham-pirenena amin'ny fitokanana zava-bita ny fanjakana amin'ny fomba akolaka ary maneho fanohanana ireo kandida momba azy. Fampiasana ny tombontsoa sy ny fahefam-panjakana ary ny manam-pahefana eo an-toerana amin'ny fanerena, fandrahona ny isan-karazany ataon'ireo kandida sy ny mpanohana azy, ny rafim-pifidianana, ny mpiasa-panjakana isan'ambaratongany, ny mpanara-maso fifidianana, fa na dia ny olom-pirenena tsotra azy tianeo ny fanohanana ray anjara amin'ny fivoriana azy. Eo ihany koa ny fampiasana ny fananam-panjakana toy ny fiara izay anisan'ny fananam-bahoaka nefa mbola entina nanao fampelezan-kevitra nandritry ny vanim-potoana nanaovan'ny kandida azy. Fanitsakitsahana ny andininy fa 7 amin'ny lalàna fehizoro 2018-08 mikasika ny fitantanana ankapobeny fifidianana momba ny fanajana ny andro fahanginana dia mbola hita ihany koa izany. Fanitsakitsahana ny zoan'ny mpiara-miombonantoka toy ny délégué kandida sy ny mpanara-maso hanao ny asany indrindra eo anivon'ny SRMV sasatsasany izay nitoerany ikirakirana sy andravonana ny zava-misy ary mivokatra avy ao amin'ny birao-pifidianana. Fepetra ara-panjakana tsy manaja ny fampitoviana ka manakorotana ny fizotry ny fifidianana. Famerana ny firotsako fidiana amin'ny alalan'ny fametrahana ny volabe antoka amin'ny fifidianana, na io zany ilazantsika anazy caution zany. Taoriana latsabato dia nisy fanambarana pabe maso avy amin'ny mpitandro filaminana ho fampitandremana amin'izay mety ho fanakorotanana to te-hanohy ny famoretana nataony tamin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny alalan'ny fandavana ny zo fototra maneho hevitra ka tsy miraharaha ny fiantraikany amin'ny vahoaka izay mitaky ny fahalalahana sy ny fanajana ny tandalàna. Ireo zava-misy sy fomba fanao rehetra izay toa atao fanahiniana ka nahatonga ny toetra ara-politika eto Madagasikara ho manahira-tsaina tokoa ary mety hiteraka toe-javatra tsy ampoizina toy ny fipoahana ny fahasorenam-bahoaka. Ireo tsy fahatombomanana vokatry ny tsy fandraisana andraikitra araky ny tokony ho izy dia mampidi-doza eo amin'ny fitandrona ny firaisan-kina ara-tsosialy, ny demokrasia, ny fanajana ny tandalàna ary fiantraikany ratsy eo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ny fiarahamonim-pirenena dia manolotra sosikevitra ireo manam-pahefana indrindra ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana na ny ACC ny hanaja fantatra ny demokrasia amin'ny alalan'ny fampiarana tsy mitanila ny lalàna manan-kery mba hierovana ny safidim-bahoaka ary hierovana ny firenena amin'ny fiaraha-pefy na ny didi-jadona izay mety ataon'ny olon-tokana na vondron'olona. Araka izany, izay mpanao sonia avy amin'ny fikambanana firaisamonim-pirenena, ny syndika, ny mpianatry ny université dia mangataka amin'ny ACC sy ny fitsarana mahefa mba hanatanteraka ny fanafoanana ireo vaton'ny kandida amin'ny fandikan-dalàna mandritry ny fampelezan-kevitra tamin'ny andro ny fahanginana sy ny andro mpifidianana. Ny fanasaziana ireo kandida ny nandika ny lalàna sy ny fitsipika manan-kery. Fampiarana ny sazy hafahana
ireo tompon'antoka sy mpanatanteraka ny osoka sy ny fanaovana ny voka-pifidianana izay misy fiatraikany amin'ny fahamarinan'ny fifidianana. Andraikitsy ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana no miantoka ampamendrehana ny fandraisana antanana, ny fitoroana sy ny fitaraina ny petsehitra sy ny mpiaramombon'antoka amin'ny alalany tsy fiandaniana mba hiarovana ny safidim-bahoaka malagasy. Manana andraikitra lehibe izy mba tsy ho loharan'ny fifandirana sy ny korotana. Manaiteny izahay fa handray andraikitra tanteraka amin'ny fiarovana ny tandalana sy fanamafisana ny demokrasia ny fitsarana avy momba lalam-pandrena. Mangataka ny mpitandro ny filaminana izahay mba haneho ny tena maizy azy amin'ny fanatanterahana ny andraikiny amin'ny tsy fiombana tsy mitanila satria volam-bahoaka no ampiasaina. Ny mpitandro ny filaminana no andrandraina hanampy amin'ny fampianana, ny fampirorona sy ny tahotra misy ankehitriny ka tsy hamevahana ny herisetra ary ny herisetra misoko mangina. Engane ka itoetreto Madagasikara ny tena fitoniana marina ka isolo ny sarotsarony fandriampahalemana. Ireo firaisamonim-pirenena misa 250 ny manao sonia, ahitana ny fikambanana, ny ONG, ny vondrom-pikambanana, ny vovona paritra, ny federasiona, ny vovonana ary ny hetsika samihafa. Não, não é um safidi. Me sangana fazia nega sique. Me si mangala jani vatu sique. Mila miteni fati mangina. Antiga tap mila mirahina. Komiti mi aruni safidi bahoka. Astarani Malagasy. Komiti mi aruni safidi bahoka. Astarani Malagasy. Vida urana basi mipuaka na inura mandalo tika timichuaka seti mai subiki mai fatambari ramu sivari simi fanari yari sikani la sabatu simama dikata tu watu bila mirai na tika miana kavi daulube lela na bebavi komiti miaruni safidi bahoka. Ry candidat ny rotsaka ho fidiana miantso antsika rehetra andao irahina ry vahoaka Andriamanjaka tompo-pahefana andao hiaraka amerina ny Madagasikara ho tany tandalana. Tomponandraikitra tsy vidina handaotsika irahina tsisy matahotra tsy mitsoka hiaro ny safidim-bahoaka.